loatra amin'izay mbola azonao atao fantatro zao finisy tonga fa fantatro fa efa kaiky zany mbola azonao atao nampamon'olona renao nampamon'olona irikiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao ny tonga ny an-danitra mbola azonao ioarana reo olona efa mivavaka hatramin'izay Sireo ny loko ny hitany Parigi tarafiny maso andro ny lentiky maeleza ianao hatraka omilo evanjilo ny atsara ny laretito ao anatiny mafy masehony anao niarebeny Halleluja, voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanana tompo amintsika tsiray avy izay tonga eto indray androany ato anatin'ny fitoam-bavaka en direct iarahanao amin'ny Aki radio ny Aki media ny radiorakotsalama mivady ny groupe izay maresy isika rehetra ato anatin'ny groupe vavaka fiambenana ihany kosa isika izay mety samba ny voatonga eto amin'izao fotoana izao dia arabaina mpitiavana isika rehetrarehetra tononona amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra fiadanan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra ny rotsaka be lehibe eo amin'ny fiainantsika tsiray avy izay tonga eto indray androany satria ny Andriamanitra tadiavintsika dia Andriamanitra tompon'izany rehetrarehetra izany ary Andriamanitra manao an'izany eo amin'ny fiainantsika isan'andro ary na dia nahatongavantsika eto aza dia noho izany fahasoavan'Andriamanitra izany anisan'izany androany misy ny batisa izay atrehantsika n'ity androany ity izay moa tsy napisy ny fandalana commencement ankira sy ny famitinana toroteny tamin'ny maraina satria niatrika batisa isika no mbola hiatrika batisa koa isika rahariva dia amin'izao fotoana izao afaka miara abitsika ny ravavy Natalia Rasoen'ny aina vita batisa androany teto amin'ny andramoka izao izy tamin'ny maraina teo nataony batisany dia azontsika atao tsara mihitsy ny miara azy ato anatin'ity fotoam-bavaka ity satria dia rakitra ho tantara eo amin'ny fiainany reny fiarabana sy filaritsoana reny ary ampahery azy amin'ny fotoana any orinany izy mety reradraraka dia hijery an'ity vidéo ity dia hita ny teninareo dia ahery dia afaka miarahaba azy tsika mitsodrano azy ao anatiny izao ary izahay eto amin'ny fandalan'andramoka izao izay mivady izay mpitarika an'izao fandalana izao sy ny groupe rehetra dia miarahaba anao ravavy Natalia vita soamantsara ny batisa maharetatra amin'ny farany mombanao any Andriamanitra tantana dianao ampahery anao raha sendraka misy ady lalovana eny an-dalana eny tsika ihany koa dia mbola hiatrika ny batisa androany dia ny batisa ny fity ny zanakay izay atao rariva ihany koa saoriana ny fotoam-bavaka itsika mbavaka daholo izany fotoana izany mba ho tanteraka soamantsara ary dia mirary soa azy ihany koa tsika ao anatin'izany fahasoavan'Andriamanitra nahatongavantsika eto ary vavaka tsika amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra tsika satria mbola tonga eto tsika androany betsaka ny mety naniry betsaka ny mety ny tady fa tsy afaka tonga eto ny amin'ny antony maro samihafa fa ravana malala mety misakatsakana tsotro izao mihitsy ara-pahasalamana ara-potoana ara-kasa amin'ny zavatra maro samihafa izay haintsika mbavaka ihany koa izy reny satria misy ny teo tonga eto fa noho ny antony izay tsy azo ialana dia tsy afaka tonga eto izy reny hijery azy manokana ny Andriamanitra ambangy azy reny any Andriamanitra na dia any amin'ny toerana misy azy any aza dia ho amarin'Andriamanitra ny teny manao hoe tamin'ilay lehilahy anankiray Samaritana izay tonga teo amin'ny tempoly dia niteny Jesosy manao hoe volambola vao miainga tany an-trano fotsiny ianao dia efa no amarinina no amarina satria manana etaeta no amarina satria mitady no amarina satria te hifandray amin'Andriamanitra
ka na dia nisy aza ny sakana izay tsy nafahany na dia nisy aza ny zavatra teo anoloany tsy afaka nanatrika an'izany izy dia Andriamanitra kosa anamarina, Andriamanitra amangy, Andriamanitra anome azy ireo ny anjara fahasoavana tokony ho azy tsirairay avy. Isika izay tonga eto kosa dia misaotra an'Andriamanitra isika satria afaka tonga eto ianao androany. Tsy mba lisan'ny olona voasakana ianao, tsy mba lisan'ny olona hoe tratrana zava-tsarotra ianao tamin'ity androany ity, fa afaka tonga soamantsara eto ianao, malalaka ny fahatongavanao eto, malalaka ny ahafahanao mivavaka eto androany, malalaka avokoa ny fanompoana ataonao eto androany, ary isaorantsika an'Andriamanitra izany ry havana malala. Fa hatreto aloha dia mbola azontsika atao tsara ny mivavaka kalalana. Isaorantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany amin'ity androany ity, ny fahavelomanao ny tonga eto, ny fahasoavan'Andriamanitra nidina teo amin'ny fiainanao tsirairay avy. Isika reto dia samy nandray avokoa. Ny zavatra niraisiko mety tsy niraisinao, ny zavatra niraisinao mety tsy niraisin'ny namanao, tsy niraisiko ihany koa. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, fantatr'Andriamanitra fa mety amiko ny nomeny ahy, mahafa-po any ny nomeny ahy, mahafa-po any fitondrany fiainako. Dia tahaka izany ihany koa ny ianao. Aleloia. Tsy nandray ny zavatra niraisiko ianao, fa izay tena sahazanao sy mety anao mihitsy ny nomenanao, izay nilainao mihitsy no nomen'Andriamanitra anao androany tamin'ny herinandro iny. Aleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany ry havana malala. Anaty maro azontsika dia fantany avokoa, tsy misy miafina amintsika tsirairay avy. Hitany avokoa ny momba antsika rehetra, na nangataka ianao na tsy nangataka, nomenanao izay sahazanao, na niteny ianao na tsy niteny, dia nomenanao avokoa izay rehetra nilainao tamin'ny herinandro iny. Aleloia. Ny foenao ny maraina mety nisy ny fotoana tsy nalainao na dia fotoana ny vavahana azy, fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, ny Andriamanitra ao tsy mitsahatra manesoanao, ny Andriamanitra ao tsy mitsahatra mijery ny fiainanao, mamelona anao, mikarakara anao, mamatsy anao, miaro anao, mampaheny anao. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao, apetrakintsika ampiran-tanan'Andriamanitra izao fotoana izao ry havana malala. Hitentsika androany hoe Jesosy manatrendranao anay androany. Hatreo ity fotoana ity fa mila anao izay, mila ny fanatrehanao izay tsirairay avy. Aleloia. Misaotra anao izay Jehovahandriamanitra amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Tompo fa tsapanay loatra isan'andro isan'andro Andriamanitra, fa tena manana Andriamanitra ray izahay, manana Andriamanitra tena tsara izay, manana Andriamanitra azonay tokiana amin'ny zavatra rehetra, manana Andriamanitra lehibe izay Jehovahandriamanitra. Isaoranay ny anaranao masina, dia rainay mandrakizay ny anaranao avo indrindra Jehovahandriamanitra. Omenay voninahitra ny anaranao ato anatin'izao andro sabata izao, satria fantatra i Jehovah fa tsy izahay ihany, fa ao an-danitra ao amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra dia misy fiderana manakoako ao, misy fankalazana manakoako ao Jesosy io, misy feo manakoako ao Andriamanitra. Tsy feo an'olona ray na roa, fa feo an'olona maro, anjelo maro be analikisy manakoako ao an-danitra ao ny feoany. Renao satria ao akaikinao, renao sy hitanao satria manodidina anao, manodidina ny seza fiandriananao Jehovah. Izahay kosa ety an-tany amin'izao fotoana izao Andriamanitra, toa mifanalavitra aminao izay, toa tena kely izay manoloana an'izany. Tokony tsy ho hitanao akory, tokony tsy ho renao akory ny feonay. Raha ny fahakelezanay, raha ny halaviranay mihoatra ny amin'ny fitoeranao Jehovahandriamanitra, dia mahatsiaro izay Jesosy fa kely izay. Fa nefa na dia kely azy izay Jehovahandriamanitra, dia ndreto izay hanandratra ny feonay, ndreto izay Jehovahandriamanitra hanandratra ny feonay eto anatrehanao, satria fantatray fa manana sofina manokana mihitsy ianao androany, afaka hianoana ny feonay avy ety an-tany ety Jehovahandriamanitra,
afaka ianona ny antsoantsonay sy ny vavaka sanatray, afaka andraisanao ny fiderana izay omena ianao amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra raiko. Misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao izay Andriamanitra fa tsy nisy lavo izay teto naderay azy, tsy nisy potraka izay teto naderay azy. Ny tananao mahery no ny azona anay, ny sandrinao mahery no ny aro anay. Halleluja. Indray izay tonga eto androany, zava-dehibe aminay ange Jesosy, izany hoe tafajoro izay ao anatin'ny herinandro e. Zava-dehibe aminay Andriamanitra, izany hoe ao anatin'ny herinandro izay miovaova ny zavatra rehetra, betsaka ny zavatra afaka tonga fa ndreto izay mbola tafajoro. Halleluja. Dia raha ianaranao masina izay amin'ity androany ity, matoky izay androany, hiteny izay androany Jehovahandriamanitra, ilobavy izay androany Jehovahandriamanitra, fa ny fahasoavanao no matoy izao ny fiainanay. Ninina ezaka mety nataonay Andriamanitra, samy niezaka avokoa ny olona tsiray avy, nanamboatra sy nanatsaratsara ny fiainany, nitady izay mahasoa azy tamin'ny herinandro iny. Andriamanitra, nikarakara ny manofo, nikarakara ny fiainany tsirairay avy. Fa ny zavatra azonay tenenina androany, ninina ezaka nataonay, dia fantatra fa zava-pona sy tsinitsiny reny. Raha tsy noho ianao, raha tsy teo ny tananao mahery Jehovahandriamanitra. Misaotra anao izay Tompo, misaotra ny amin'ny fitiavanao, mideranao ny amin'ny fitiavanao, mankasitraka anao ny amin'ny fahatsaranao, manome voninahitra anao ny amin'ny fahalebiazanao. Halleluja. Fa tsara ianao Andriamanitra, tsara ny anaranao, lehibe ny voninahitrao. Ankehitr'izay Jesosy dia mangataka manokana ny fanatrehanao izay amin'ity androany ity, dia hiakatra eo amin'ny tendrombohitra masina izay androany, dia hiditra eo amin'ny efina masina indrindra izay androany, dia hanatitra fanatitra ho anao izay androany Jehova, dia hiditra eo amin'izany toeran'izany izay androany Jehovahandriamanitra, hitoetra eo amin'ny altaranao masina, hananatra fiderana ho anao, hanao fanatim-pisaonana sy fanatim-piderana ho anao Jehova. Amin'ity fotoan'androany ity Jehovahandriamanitra, ny tenanay mihitsy ny tonga eo androany, tsy mila olona izay androany hiteny, tsy mila olona izay androany hisolo vavanay Jehova, tsy mila olona izay androany Jehovahandriamanitra hiteny eo amin'ny toeranay Jehova, fa androany Andriamanitra ny tenanay mihitsy ny tonga eo androany, ny tenanay mihitsy ny tonga eo androany. Halleluja. Hitondra fanatitra ho anao, hitondra izay vetsivetsipona, hitondra Jehovahandriamanitra izay rehetra azonay atao anao amin'ity androany ity. Misaotra anao izay ny amin'ny batisa izay vita, misaotra anao izay ny amin'ny batisa izay mbola ho atao, misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny olombony jery eto amin'izao fandarana kely dia kely izao Andriamanitra. Misaotra anao zahay fa miasa mahery ny aratinao na dia eto amin'izao fandarana kely izao aza Tompo. Voninahitra ny eo aminao rery ihany Jehovahandriamanitra, manatrehana ianao, manatrehana ianao, manatrehana ianao. Halleluja. Manatrehana amin'ity androany ity Jesosy malala. Ataontsika izany izany hoe hitoetra amin'ny fanatrehana, tsika rehetra androany samiditra eo amin'ny fanatrehana Andriamanitra, anatina fitoerana masina Andriamanitra, eo amin'ny altarany Jehova anao fanatitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Sokafony fonao ato anatin'izao fotoam-bavaka izao, sokafony fonao hidirany Jesosy. Halleluja. Hiditra eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tsika ao anatin'izany izao, dia hitoetra eo amin'ny fanatrehanao aray. Amen Jesosy Tompo, irino foko aminao Jesosy malala, dia hibanjina ny voninahitra ao ary. Eo aniranao foana amin'ity izany, yakina ny fitiavanao tsy tatoeraka amin'ny sabatra Jesosy.
Fuku irini fuku Eibanzini jaini Vuminaita Ianku kewapungucha Yawanila na ufuna Yawanila na ufuna Baca Kupuroni fana Sriana Hampiyani fana Sriana Funao am'izao fotoana zao ry havana malala. Sakafony fonao am'izao fotoana zao. Datsika nokatra ny fotsika hidirany fanatrehan'Andriamanitra. Betsaka ny olona ry havana mbola mahita fahasambarana eny am'izao tontolo zao izy. Matoa izy mbola mitady eny dia mety mbola mahita. Mbola betsaka ny toerana mety ahitany olona fahasambarana mandalo. Dia tamana eny ny olona. Dia tsy mety miala eny ny olona. Fa za andro anteteny aminao hoe sakafony fonao hidiran'i Jesosy ao anatinao. Misy Andriamanitra lehibe te hiditra ao anatin'ny fonao. Andriamanitra tena lehibe. Ny toerana hidirany mety kely. Ny toerana hidinany mety tena kely dia kely. Fa izy lehibe. Kely ry havana ny tranon'omby. Sady ratsy ny tranon'omby ny
izany tsy ahitana fanaka volamena tsy ahitana na dia fanaka hazo azy mololo ny tao fa ny Andriamanitra niditra tao ry havana malala Andriamanitra lehibe niditra tao amin'ny tranon'omby io dia tahaka antsika reto ihany sady nalotontsika tsy mendritsika kelyntsika ry havana tsy ahitana zavatra mamirapiratra amin'ny fiainantsika tsisy na dia fanaka hazo azy tsisy ninina fa ny Jesosy sika afaka miditra ao anatin'io ary ny Jesosy miditra ao tsy Jesosy kely tsy tranon'omby ny tranon'i Jesosy tsy tranon'omby ny namaritana ny voninahitra Jesosy fa voninahitra tsy misy eto tany fa voninahitra Andriamanitra any an-danitra ny fonenany za androany teteny aminao sokafo ny fonao androany teteny anao Jesosy midiratra anatin'ity tranon'omby ratsy ty ianao ratsy raha ny olona fotsiny mijery ny fiainantsika dia ohatra ny fiainana tsy misy endriny zany inona koa izay tranon'omby ry havana tsisy dikany ange io ry havana malala ratsy ange io fa Andriamanitra iteny androany hoe ampidiniko ny zanako ampidiniko ny zanako alleluia misy Andriamanitra lehibe ao anatinao ao ianao aza matahotra mety ozy izy ianao hoe inona koa izay za kely ange za ataon'ny olona tsinitsininy ianao indraindray ambanimbanin'ny olona ianao indraindray tenitenen'ny olona zavatra makarary ianao indraindray fa ny zavatra tsy azonao adinoina dia zao misy Andriamanitra lehibe avy any an-danitra nidinao anatinao ao ary lehibe io Andriamanitra io fa tsy kely ry havana malala izany mahatonga antsika tsy matahotra na inona na inona tsy matahotra na inona na inona kely tsika eto amin'ity zao tontolo izao ity inona mba fahefananananao inona mba fahefanananantsika za mino fa tsy misy ato na dia ray aza ka mety filoha-pokotany akory aza tsy misy tsisy député eto tsy misy olona manam-pahefana miaino anay eto androany fa olona kely avokoa fa za teteny aminao androany lehibeny ao anatinao lehibeny ao anatinao halleluia Jesosy tono tsy tany izany ilanao a Jesosy Tunga eto amen Jesosy Yakunya zay Jesosy Lisakanao no Lavichanao Yansera Erkinao Yerikyu Yanao Tumbo Serecha milana de manches and Trump Yanatana de Tene Milanoa Milana Hallelujah Milana Milanoa Jesosy
Matoy ianao tonga eto dia fantatro ry havana fa mila an'Andriamanitra ianao. Tsisy olona tonga eto fotsiny izany dia mba mijerijery eto fa tena ilainao Andriamanitra. Ilainao Andriamanitra ry havana amin'io fiainanao io. Izany zany teteny aminao hoe tsy vitanao rery ny fiainanao fa mila an'Andriamanitra ianao. Ninona mety zavatra iainanao amin'izao fotoana izao? Fa za teteny aminao androany filainao Andriamanitra. Dia tsika hanolo tena ho an'i Jesosy ry havana. Hanolo tentsika androany hiaraka amin'ny ravavy Natalia, hiaraka amin'ny Fity. Raha efa vita batisa ianao, avereno indray ny fanoloran-tenanao. Ataovy mafimafy kokoa indray androany. Dia tenenao Jesosy aho, mila anao ahako. Fa ianao koa tena mila Jesosy ingely havana tena mila anao e. Mila anao Andriamanitra, miantso anao Andriamanitra, mitady anao nahatongavan'i Jesosy tety. Nandany fotoana, nandany 3 taona sy tapany tety an-tany Jesosy hitady anao fotsiny. Nafony ny fiainany mahafinaritra, nafony ny fiandrianany, hitady anao. Tsy fantatro firy taona zao ianao no mba nitady an'Andriamanitra. Fa za androany dia hiteny aminao aho hoe atolory ny tenanao androany. Dia tenenao Jesosy aho, ianao mila dia ity ahako. Ity amanao fanekena androany. Aorianan'ity ity dia iaino alefantsika mivavaka izay nataon'ny vavy Natalia na dia efa voasitrika azy izy androany. Dia eto anatrehantsika rehetra izy hanao voady eo anatrehan'Andriamanitra. Miaraka hanolo tentsika amin'izao fotoana izao. Miaraka hanolo tentsika androany. Samy miteny androany. Atsangako ny tanako Jesosy aho. Atsangako ny tanako Jesosy aho. Halleluja. Atsangako ufanekeke tonachena ufanekeku etwanachea nawe tupuo intire yawe manulu tena anaradiana atsanga kuntana nitanaku ufanekeke tonachena ufanekeku etwanachea nawe tupu intire yawe manulu tena ilai madichana nalozera sinjira tewi masunama nalana putukuka nalana pumisa não piseu não usava maca. Não piseu não usava maca. Não tamini luzes ai de changa. Na panda luvi na umeni sile lafu. Ai leni sadi kapukanu. Atsanga kuntana que se
Jesosy anio no anorenako ny voatiko eto anatrehanao no taminao ka voatonanao no samborinao karesinao ko endry Jesosy atsangako ny tanako ho fanekeko eto anatrehanao azanatry ny feoko Jesosy Anambarako ny voadiko aminao Itiry ao Mandranomaso miantoraka aminao Asandratra ny feoko Anambarako ny voadiko aminao Andranomaso miantoraka aminao Efaratsy ao nefa mbola tinao Resilatra ka hidra mitomany Matsiaro farany adalana sireo ditra Savakona faty antokano Kutiandeto izay lasy zay tsona Manao ny antso sy ny asanao ambony Ankehitriny ao maniry sy mitrasa Tompo onerako ny lasa Asandratra ny feoko Jesosy ny feoko Anambarako ny voadiko aminao Andranomaso miantoraka aminao Tompo itiry ao Andranomaso miantoraka aminao Foliary vava karatsika Andriamanitra ray masina tsara indrindra mbola fatsy misaotra mideranao Andriamanitra satria mbola mitantanao sy mivimbiminao Andriamanitra nahitra tsarako izao sabata izao misaotra Jesosy satria lehibe ianao mendrika hiderena mandrakariva ny anaranao Andriamanitra areto koa Jesosy hanao batisa amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy satria mbola notidinao tao anatin'ny maro Jesosy ary hatsangako Jesosy ny tanako ny foko atolotra ho anao areriana amin'izao fotoana izao anoda hanatitry fanatitra velona etanatrehanao amin'izao fotoana izao Jesosy malala ity Jesosy tsy mendrika miantso ny anaranao nefa Jesosy le nifidinao tao anatin'ny maro amin'izao fotoana izao misaotra Andriamanitra satria lehibe ianao natao anatin'ny hady Jesosy natao anatin'ny zavatra rehetra zay natrefo Andriamanitra nefa mbola nofidinao amin'izao fotoana izao ary mbola natsanganao koa Jesosy malala ity Jesosy anaradianao ary vonina natanteraka ny sitraponao izay zavatra iranao Andriamanitra ary katsikanao naeza misy anao Andriamanitra satria lehibe ianao Jesosy malala eto Jesosy na dia tao anatin'ny tsy fahasalamana Andriamanitra tamin'ny herinandro iny hatramin'izao Jesosy nefa isaorako eto anatrehanao satria maheno zavatra misokatra ao anatin'ny foko Jesosy malala misaotra Jesosy satria lehibe ianao mafana
fahafahana ny foko Jesosy tongava ery fanahy masina satria namangahy anao Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Eto Jesosy hanao voady eto anatrianao amin'izao fotoana zao Andriamanitra. Tsy saraka aminao na misarotra zany na mora Andriamanitra hikatsika anao mandrakariva amin'izao fotoana zao Andriamanitra. Misaotra anao satria tonga eto hanolo tena hanisany hozanako Andriamanitra. Ary zay rehetra Andriamanitra zay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao engane ho levina amin'izao batisa zandroany zao Andriamanitra. Ary engane Jesosy dia mpandiano amin'ny fahamarinanao, mpandiano amin'ny fahamasinanao Andriamanitra. Engane Andriamanitra dia ny sitraponao rery ihany no atao. Azavelanao ibilibily lalan-kafa Jesosy alalany tokana ihany no hitondranao amin'izao fotoana zao. Misaotra Jesosy manala mankasitraka fanahy masinao. Alleluia. Amen. Alleluia. Tsika rehetra kosa ao anatin'izany izany dia mbola afaka mitsotrano azy ihany ianao na mbola tsy navitanao no mitsotrano azy. Aoriana zany io zany tsika dia hitondram-bavaka azy manokana mihitsy amin'ity androany ity. Hitondram-bavaka azy tsika. Bahatra hatramin'ny farany. Mareta hatramin'ny farany rabavy Natali. Alleluia. Iranangatany zany tatsika mitsitsika rehetra. Misy fitsapana be tsy maintsy aretana. Hoanao nanoro tena tsy mora fa miambe. Mareta hatramin'ny farany. Mareta hatramin'ny farany mitondra ny anarany. Dia aza memotra Iverin-dalana aza mena ho any afizay anjarana. Tazomiatanandro ny anjara lovana mba tsisy akane ny satrobony nahitra. Zaza any ambadika mitondra mivavaka famareta hatramin'ny farany mitondra ny anarany. Tanao irery amin'ny sakaiza Traisatrany ambadika mitondra mareta hatramin'ny farany mitondra ny anarany. Dia aza mihotra Iverin-dalana azo mena ho any afizay anjarana. Tazony antanandro ny anjara lovana mba tsisy akane ny satrobony nahitra. Dia aza mihotra Iverin-dalana azo mena ho any afizay anjaranao. Tazony antanandro ny anjara lovana
zao a hitondra-bavaka ny Natalitsika izay efa vita batisa izy tamin'ny maraina. Dia tsika mavaka izy amin'izao fotoan'izao mba ho tehirizin'Andriamanitra hatramin'ny farany dia tsika rehetra samy hivavaka ho azy amin'ity androany ity. Jehovah Andriamanitra ndreto izay manatona anao Jesosy amin'ny fifaliam-po tanteraka mihitsy no anatonanay anao Jesosy satria fantatra efa ao an-danitra amin'izao fotoan'izao dia misy fifaliana, misy fety Jesosy io fety manokana mihitsy ho an'izany zanakao zany dia Natalia zany Jesosy malala. Etiny ambavaka eto anatrehanao izy Jehovah Andriamanitra. Ianao any hitahiry azy, ianao any hitantana azy Jesosy arak'izany iry zany mihitsy hoe tao lalandavitra ihany no ale vao tonga any an-danitra Jesosy fa na dia lalandavitra aza Jehovah Andriamanitra. Tsy hanakana azy tsy handroso, tsy hakivy azy ny lalandavitra, tsy hahareraka azy Jehovah Andriamanitra ny lalandavitra satria tsotra ihany Jesosy eo akaikinao izy, miara-mandeha aminy ianao, miara-mamindra aminy ianao, mitondra azy ianao no mpahery azy eny an-dalana rehetra eny, hitantana azy ianao, ny fanamasinao tsy tsatra ny ampahery azy, tsy tsatra anitsy ny diany, hitsilo azy raha sendra lalana maizina izy Jehovah Andriamanitra, hijery azy ny masinao raha misy fahavalo manodidina azy, hamonjy azy ianao raha toka misy ranomasina eo anoloana, raha misy afo eo anoloana Jehovah Andriamanitra hitrotro azy mihitsy ianao amin'ny zavatra rehetra izay lalovany, hita azy ihany koa anefa ianao, hanome azy izay mba hirin'ny fony ianao, hanatanteraka azy ianao satria ny teninao ny efa milaza fa raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo fa homeko anareo zany. Androany zao raha vavina izao dia nampitoetra tao anatiny ny teninao, matoa izy tonga amin'izao batisa izao dia mamovo mendrika ny fibebahana izy, mampitoetra ao anatiny ny teninao izy ary tsy salasalana izy Jehovah Andriamanitra fa homena ho azy izay ireny fony, homena ho azy izay mba mahafinaritra azy. Mety nisy zavatra tsy nety azo mihitsy talohan'ity batisa ity fa aorianany batisa dia homena ho azy zany. Izy varavarana misokatra eo anoloany, izy lanitra misokatra eo amboniny eo, ho hitany avokoa ny voninahitran'Andriamanitra izay mbola tsy hitany hatramin'izay satria olona natao batisa izy. Tonambavaka azy zay Jesosy, anisany horehary an'izao fandaharana izao, ho andriny izao fandaharana izao Jesosy satria vita batisa teto izy, ny tananao mahery hitantana azy, voninahitra ny eo aminao rery any. Halleluja. Amen. Tsikitiry ilay izay nangatany fity mba atao ihany koa anatin'izao batisa amin'izao miara iaikitsika androany fa soavan'Andriamanitra ny matoy izao antsika tsara ihany, fa soavan'Andriamanitra ny mahatonga ny fity mbola azo atao batisa ihany koa androany. Halleluja. Iza mihoatrany amin'ny falebiazana zaho lay tsy mendrika anao, ny androko sisa iza sisa iarako aminao mbola famindrampo soavanao dia mbola ny famindraponao tokony fanotronanao
fanindrana manaraka ny fanotonana Jesosy sotranao izay sotra fa nomenao tombonandro izay sotra fa tonga ity androany ity Jesosy sotra fa nomenao fifaliana foana manitra ny fianako rehetrarehetra Jesosy sotra fa nomenao fahasoavana sotra fa nomenao zavatra tsara foana na dia tsy mendrika aza sotra fa noraisinao na dia tsy mendrika anao ary androany Jesosy dia atolotra anao ny tenako rehetra atolotra anao ny foko mba anjakao Jesosy amasino fa za te hanaraka anao za te hanaraka ny dianao za te hiaino anao foana za te hankatoanao foana dia tehirizo aho eo akaikinao mba tsy ala aminao dia mamindra fo amiko Jesosy avelao ny heloko fa fantatro fa za nanao ratsy taminao nandratra ny fonao nampalahelo anao satria nanao zavatra tsy araka ny sitraponao Jesosy fa mamindra fo amiko avelao ny heloko vonina olom-baovao vonina hanompo anao hatramin'ny farany vonina hanao ny asanao na kely na lehibe na dia mbola kely na dia vonina hiasa ao anao vonina ampiasainao Jesosy dia arotsay ato anatiko ny fanamasinao hitarika anao anatin'ny fahamarinana sy fahamasinana dia asa vela hiala aminao intsony aho Jesosy satria fantatro fa eo akaikinao ny mahatsara sotra ny amin'ny fitiavanao sotra ny amin'ny fahasoavanao sotra ny amin'ny fianako izay nomenao sotra pesaka Alleluia Amen. Nagtumana kinalawa Fati saya naudi Nai marina Sinanaria Santana na munjafo Tira na katang ko sana ya drawing tia Jirina Reji yang futi karecha Fiyevi trao na ichiwa Saya no telefon. Saya di sana lau tufuna. Kapayeri haitu. Kanuana chanzera. Ake china de min. Ake chini au de min. Manila kwena. Itarjan. Pagulala na.
mafiazany adyty Tianao ihany Jesosy nany raketina eo amponay. Amen. Fikiny raketina ampo. Reteny mamy. Tsandawanao. Nafoiko. Mazay mombanao atitiko. Izay mombanao atitiko. Zay ianao ty fona. Nampahery ahy itsona. Manoana azy anjely. Ankehitriny aho minto. Ka eo anilako eo ianao. Hitarika. Amilalana. Sika rehetra trany manaiky anao. Matoka. Taranao ero any Jesosy. Susasatry. Miany manam-piarinao any Jesosy. Nawenjena. Nambola isonako. Tsaoko. Andrasako ihany. Hoanganao. Hitantsontsony zao mihitsy. Halleluja. Manakizay manakina ianao Jesosy. Halleluja. Ivavaka ho an'ny fititsika amin'izao fotoana izao a. Hitondra mavaka azy tsika. Izay manokana dia voakasika satria sady faly a. No tena faly a. Satria tsy zahay no nandresy lahatra ny fity hoe andao ianao atao batisa fity. Satria zay mbola nieritreritra hoe ohatrany mbola kely ve fity. Fa gaga zay ry havana malala. Gaga zay indray andro teo am-pisakafoanana dia niteny izy hoe papa mama ataovy batisa aho izy. Dia nifampijery zay mivady. Ahoana izany? Sao dia mbola tsy fotoanany. Dia teonao ihany anefa dia tonga sainy zay hoe fa nahoana moa no tsy fotoanany satria tsy avy aminay ny teny. Tsy zahay no nandresy lahatra fa ny fanamasina nandresy lahatra azy. Ary niteny izy hoe efa ela aho izy nefa naniry. Fa ohatrany sahako izy niteny taminareo aloha. Fa zao izy tetena anareo ataovy batisa amin'izay ahako. Dia nanaiky tsy ampisalasalany izay mivady ry havana satria misy fahasamana tsara noho izany hoe feno 15 taona amin'ny 13 fity 13 août dia ivavaka ho azy tsika. Ivavaka ho azy tsika satria Andriamanitra no hitahiry azy tsy izahay. Fitaovana fotsiny ihany izay mivady fa Jehovah ny hitahirany fity mandra-piavany eny amin'ny laolanitra. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao a. Raha mba azonao atao ny ivavaka ho azy sy tsodrano azy dia mba irina ihany koa izany. Sotranao zay Jehovah'Andriamanitra, misaotra fa navelanao tanteraka soamantsara ny faniriany fity dia nirotsaka amin'ny rano batisa izay tena sitraponao tokoa ary hiantsonao ny olona rehetra mihitsy mba ho tonga amin'izany dingan'izany Jehovah'Andriamanitra. Faly ny fonay androany hanatanteraka an'izany. Faly ny fonay Jehovah satria mitombo indray ny vo ho hitanao ato anatin'ny ankohonanay. Mitombo indray Andriamanitra ny olona azonao irahana sy ho ampiasaina
atao anatin'izao ankonana kely ny akila-teo zao Jehovah'Andriamanitra. Faly izay manolotra azy ho anao androany. Atolotra eo am-pelantananao izy. Ny androny rehetra Jesosy io. Izahay ny mahita fa mbola kely izy. Fa nefa Jesosy, ianao aza 12 taona efa mitoroteny tany amin'ny tempoly. Nanaiky anao ny olona rehetra. Gaga ny olona rehetra. Na dia tao mbola kely azy ianao. Tsy manakana anao tsy hampiasa azy ny taonany. Tsy manakana anao tsy hitahiry azy. Tsy hampirehitra ny ara-panahiny ny taonany. Fa fantatray Jehovah'Andriamanitra fa eo anilany foana ianao. Ampio ihany koa izay mivady hitaiza azy araka ny sitraponao foana, ary araka ny vavaka nataony teo dia hijoratra amin'ny farany izy ho ampiasainao amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, hitarika ny namany sy ny tanora rehetra izay mety fantany, ny mpiara-mianatra aminy, ny olona rehetra izay mety ho hitany Jesosy ho modely any amin'ny fiarahamonina izany zaza izany, ho modely ho tazan'ny olona Andriamanitra. Fa misy Andriamanitra velona, misy Andriamanitra tena masina, misy Andriamanitra tena tsara sy lehibe noho ny amin'ny alalan'izany fety izany Jehovah'Andriamanitra. Apetraka aminao ny fanatanterahana ny batisy. Izahay dia mitsotra ny ho azy eto androany Jehovah ho tahinao ane izy. Ninona mety fikasana dia fantatra Andriamanitra fa aorian'izao batisa izao dia anatombo indray Jehovah'Andriamanitra ny fombanao azy. Anatombo indray Jesosy io ny fitarihanao azy, ny fitantananao azy eo amin'ny fiainany. Dia jery azy manokana ane ianao. Hitany fiainany mandrakariva ianao, hanome azy fifaliana ianao. Enina dia misy fotoana aza mety mandalo zavatsarotra. Jesosy io ny fiadananao tsy hiala ao anatiny fona. Mandra-piavina eny amin'ny raha lanitra Tompo, matoky anao izay. Voninahitra ho anao reriana. Halleluia. Amen. Atolotra antsika ty hira anankiray ty, hira nataony mianaka tamin'izany fotoana izany izy ty. Dia atolotra antsika rehetra ihany koa, atolotra ny Natalia ihany koa izay vita batisa androany, sy antsika rehetrarehetra samy anao antiry ty ampifaliantsika amin'izao fotoana izao. Mandrava tumani Ifikitra mafia Ulituku malani Ci sarasara fa Ifiemi chantiaku Cita kacini sanju Kana yana sanyaku Yana fona niraku Cita tanana ciaku Cita kacini sanju Kana yana sanyaku Yana fona niraku Nakalaina sila tsala-tsaina zao tsy angaina fa
antsika rehetra niala ny vetra zany izy zany a fotoanany zany raha teo zao a fijoroany zany izy zany riavana malala na dia hiala aza ny haitsika dia ianao foana no iraiko. Alleloia. Ho tanteraka amintsika rehetrarehetra ne zany. Mialohan'ny hidirantsika ny fiderana dia ataontsika ty raha mahafinaritra ty a dia rehetra fiderantsika rehefa avy eo. Alleloia. Raha riva moa ny batisan'ny fity a dia rehefa vita ny fotoam-bavaka dia mandeha zay a miala ato anaty tokantrano a dia andeha hanitrika azy a any amin'ny rano. Dia mety tsy sonony ao direct moa zany mazava ho azy fa ao anatin'ny Zoom izahay a no miaraka mifanotrona hanitrika azy tahaka ny teo ihany koa tamin'ny Sandry Natalie dia tao anaty Zoom izahay teo no mifanotrona dia tahaka izay ihany koa no rariva. Dia misaotra antsika rehetrarehetra mirary soa any fity mirary soa azy a misolotena azy zay a misaotra anareo a dia ho tahin'Andriamanitra ne ianareo ary hitany daholo ny teny rehetra izay nalefa anareo tao a dia reny rehetra ireny ampahery azy a hatrany hatrany. Ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany a dia hiditra anatin'ny fiderantsika rehefa Funny
Ranisina palahelo solokio mivone tiako itoeranao reny voko lazaiko anao Jesosy no tena tiako manompanao reno faniriko ranisina palahelo solokio mivone tiako itoeranao reny voko 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 ranisina palahelo solokio Haleluya. Haleluya. Mbola fotoana fanolono zao ry havana malala. Raha mbola misy nampalahelo an'Andriamanitra, mbola azonao tsara mihitsy ny manolo an'izany androany. Mbola fotoana zao satria mbola tsy tonga Jesosy dia mbola fotoana izao. Anao ira fiderantsika amin'izao fotoana izao anao fiderantsika androany. Ira mbola tsy nataontsika teto mihitsy izy ity fa ataontsika ilay izy androany. Dia samy mideran'Andriamanitra, samy mideran'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Mijery kely fotsiny aloha mijery kely fotsiny zafady. Mideran'Andriamanitra isika androany dia ataontsika ity raha mahafinaritra be ity. Amin'izay koa ianao afaka misotro rano kely satria anditsika ho an'i Jesosy. Haleluya. Marina na minau manjai kizai nitirene na rehetra miankuka ewa minau sitaka chini saina ni pale gazana Amira pira chani wundi na ichari rai Esma marina na minau manjai kizai nitirene na rehetra miankuka ewa minau sitaka chini saina ni pale gazana Hallelujah Na mikilubi matabena rakutais Natale Hallelujah.
eto androany de vorainareo daholo ngamba ny fisaorana avy aminazy le compte Equimedia iny ampiasainy fity iny nisaorany atsika teo alleluia ao ary fiderana ray ihany manaraka de aveo misy ale mangataka dray ary ranakrotsika ataotsika fiderana eto androany alleluia Dao ary. dao ary ewa aiza daholo Wala nipetraka eo ambony seza fianganana any amin'ny avo indrindra Manilay mipetraka ambony ny seza fianganana mitany ny fitoeran-tongony milanitra ny anane Manilay mipetraka ambony ny seza fianganana mitany ny fitoeran-tongony milanitra ny anana Alleluia. Sambatra Jesosy zay voalohany. Sambatra Jesosy izay nangatany Adeline Patricia Rarmalala de isra iseho an'le Adeline koa amboarantsika. Zay zany na efa nasandratry izy izy rasolo lehibe.
raha ohatra hoe nisy resady indrinina roa zany a dia mety hoe le rasony lehibe ny atao mpanaraka fa tonga aloha dia patisa rary malany ataosika voalohany sambatra Jesosy a alleluia Ndao are. ilan'le zanakay farany zany ilan'ny finiaina kely Eo finiaina ao amizay a zany. ao ve finiaina eo a zay ataony fity ihany a fa fity vita faty ao a Mbola vao atao. Raha mbola tsy dia lasa ny fotoanantsika sao dia atao izy roa. isy raha iseho a
ny adirina ataontsika mboaratsika nangataka an'io da ataontsika koa le ray rehefa aveo e ana tsy manina de satria mbola tsy de lasa be ny fotoana de ina moa le ray efanasandratra eny ary mena fahafapo kely nareo androany ina telo zany ataontsika androany partisy arahary malala de amboaratsika de jaotina tafita soa de mialatsiny amin'izay taoriana aloha fa ireo telo rony Halleluja. Ewa. Efa kely sisa de isy raha izy magaga. Aiza le famille. Jesus panjaka Mani tantara Awavy amonjy ny olony Jesus panjaka Israel iseo magaga Wapitsy oela Jesus panjaka Itsombarika ambony ambany ny tantara Awavy amonjy ny olony Jesus panjaka Jesus tompo tena Mampatena Zay mino azy monjena Fantrana iainantsika Ufaranani Aurina dinyanjati Ufuanane Yanao mitebe si mitai-taina Ufasasa jamiandi Italana Ayureza matanja Matanantena Ifa yunang tutitundra famantena Iseu magaga Wabisiu ela Jesus panjaka Itsombarika ambony ambany ny tantara Mawavy amonjy ny olony Jesus panjaka Israel iseo magaga Wapitsy oela Jesus panjaka Itsombarika ambony ambany ny tantara Mawavy amonjy ny olony Jesus panjaka Foana miadiady sy ny korotana Nahara politika, nahara panoana Niringa tsara ny karahamonina Reo mpifandrafiaza Indreo famiombona Mitany ady valemana Ravany ady boky sy ny fitiavatena Ny tsy famarinana Tsindrazolena Tonga ny toko anafaka ny firenena Israel iseo magaga Wapitsy oela Jesus panjaka Itsombarika ambony ambany ny tantara Mawavy amonjy ny olony Jesus panjaka Israel iseo magaga Wapitsy oela Jesus panjaka Itsombarika ambony ambany ny tantara Mawavy amonjy ny olony Jesus panjaka Jesus panjaka Itsombarika ambony ambany ny tantara Mawavy amonjy ny olony Jesus panjaka Israel iseo magaga Wapitsy oela Jesus panjaka Itsombarika ambony ambany ny tantara Mawavy amonjy ny olony Jesus panjaka
zay aloha dia tena mafana mihitsy atsaiko nareo a tena mafana zay ato le ira le fanasandratra iny a tsisy hoe iny fotsiny no ato anaty youtube zany fa medley izy iny dia ao anatin'le medley zany le fanasandratra izy dia alefatsika any le medley misy tiany zay rehetra atao anaty jesosy a sy momba rehetra jesosy a dia raky fanaranao amen If
Ho an'ny Jesosy voninahitra tonga ny fotoana zay ianotsika tenin'Andriamanitra mino mpatafitra tsara anao tao anatin'izay fotoam-bavaka zay de fotoana zao idirantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ka manasa anao vitsy tapany voalohany hitra tapany faharoatsika ataontsika amin'izao fotoana zao hivavaka ametraka izao fotoana zao eo am-pelantanan'Andriamanitra ary havana malala ametraka ity fotoana ity eo am-pelantanan'Andriamanitra isika de mbola tsy mitsaratra ny misaotra anao zay tompo ny amin'ny fitantananao misaotra anao Jesosy satria notahinao zahay nomenao ery nokasianao tao anatin'izao fotoana tapany maraina izao tapany voalohany misaotra Jesosy tamin'ny fahavitany batisa misaotra tamin'ny fonay zay nikasianao teto tamin'ny fiandroany ity misaotra ny amin'ny reto mpanomponao zay mijery ny fandarana amin'izao fotoana izao misaotra ny amin'ny fitantananao ary mbola misaotra koa ny amin'ny teny zay omenao Jesosy malala ankehitrindra tonga ny fotoana zay nonany afatrao de vetezanao amangy tsirairay avy zay tokantrano isabatan'olona amin'ny alalan'izao fandarana zao amin'ny alalan'izao toriteny en ligne izao Jesosy de voakasika indray ny olona amin'izao fotoana izao de iserin'Andriamanitra amangy ny isa tokantrano isa batan'olona amin'izao fotoana izao Jehovah'Andriamanitra de amangino ny tsirairay avy matoky zay tompo matoky zay Jesosy matoky zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao ary tsy misy tonga fotsiny eto zay tsirairay avy reto fantatro fa nanefa-paketo de nitarianao anemonao ny fitiavanao ary misy koa reo zay voandroany Jesosy nitonga eto matoky fa tsy kisendrasendra ny atongavan'izy ireo eto fa tena misy raha ilanao azy misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra ny fanatrehanao no ilainay fa ny fanatrehana ratsy rehetra ny devoly de tsy ilainay eto ary fantatra fa hatramin'ny maraina zany no tsy nanan-kery tsy nanam-pahefana anatin'izao fandarana zao isanandro vao misokatra ny live atao amin'izao fandarana zao de tsisy anjaran'ny devoly eto na de ray azy ary olona rehetrarehetra izay manaraka eto de tsisy azon'ny devoly fehezina tsisy azon'ny devoly fatorana fa olona afaka avokoa ireo tsirairay mitenena Jesosy fa voninkenao anao zay ny anjelinao ane itoby madinina anay halleluia amen andao anao hiritsika amin'izao fotoana zao de fa mahazatra atsika manao antirity de andeha ataotsika izany iry zany amin'izao fotoana zao fanitsika ao anatin'ity toriteny ity halleluia halleluia tsika rehetra iareteneniteninao tompo efeny fitiava-dehibe teninao mandresy lahatra halleluia o ampianaro o alambara alokoanawe o sambatra fahafatesany atrany afasana aza mandre androany matovelona indray o ampianara samy mangataka androany ampianaro ny teninao tompoa ianambara ihany koa ny fitiavanao o sambatra halleluia
ampianaro atoko a Halleluja. Da mpianatra anao ane ny ten'Andriamanitra, mpianatra anao ane ny ten'Andriamanitra, mpianatra anao ane Andriamanitra, ampianatra antsika hiady indray ane Andriamanitra amin'ny alalan'ity fitombavaka androany ity. Fifaliana androany fifaliana kosa zany hoe zanakao zany ao ny zanaka ara-panahy de ranabavy Natalia, ao koa ny zanaka ara-panahy sady aranofo de ividy de faly tena tretrika zay vado tena tretrika rehefa batisa ohatr'izao tena tretriky ny fifaliana ary ty tsy mijanony ty parivan'ny andro anefasanay sary ihany nareo raha riva zany mantsy tsy zavatra ho afenina akory fanaovana any alefanay eo mihitsy ny sary ny fity atao vita batisa atao batisa raha riva raha alina arakaraky ny ivirana nefa rehefa vita mantsy ny batisa de tena eo zay tena anao fety be mety alina be zay tafody androany tsisy couvre-feu halleluja fa ame voninahitra an'Andriamanitra ifaly zany ny zava-mahafaly indrindra eo mba tianao koa andalo an'izany mety nafaly anao ngamba ny fotoana anaovana mariazy anao fa tena teneko anao fa tena mbola mahafaly lavitra noho izany rehavana malala ny fotoana anaovana batisa de raha ketao am-po azadiny mandrakizay azadiny mandrakariva fa zava-dehibe zany maky ten'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity ao amin'ny Samuela faharoa bokin'ny Samuela faharoa toko favalo andininy fahenina tapan'ny faharoa tapany by zany halleluja hoy ten'Andriamanitra manao hoe sady miarabana rehetrarehetra moa zany efa narabaina teo daholo ihany fa ohatran'ny mahazatra le miarabany Kodaleoni, Andrine Suzelle, Angela Io, Elisabeth, Irahary Malala, Patricia, de fahombiazana fitahina, ry Rolianis, ry Theodora Onso, Aimé Lovely, Tahiny Jesosy, Nicolas Sandrela, ao ihany koa ry Marijo, tsika rehetra kotre kamaradany Jesosy, mafinaritra mba manonona ny anaranareo mba miarabana reo, Jotina Tafitaso, Sirery Karaka, Siri Kodaleoni. Tahiny Jesosy de tonga soa, Eliana, Lantonirina, faly be zay mahita anareo de iany ten'Andriamanitra tsika. Ao ary ny ten'Andriamanitra zay rotsika Samuela faharoa toko favalo andininy fahenina tapany faharoa zay miteny manao hoe fa Jehova nampahery an'i Davida teny am'izay rehetra nalehany. Halleluja. Fa Jehova nampahery an'i Davida teny am'izay rehetra nalehany. Teny am'izay rehetra nalehany tokoa ry havana. Satria fantatritsika fa nandalo toerana maro Davida. Raha teo amin'ny fiainana de Davida ity le olona tena afaka mananatra. Davida ity le afaka tena manome anatra ny ankonany, tolotsaina ny ankonany, anatranatra madinidinika sy anatranatra vavetivety satria nandalo zavatra maro i Davida. Ary zay toerana rehetra nalehan'i Davida dia ny zava-nafinaritra Jehova nampahery azy foana. Halleluja. Ary rehefa nampahery azy Jehova dia tena nahery tokoa izy satria ty teny ity dia tsara fantaritsika fa raha vakitsika io Samuela faharoa toko favalo manontolo io dia ny soramary dia zao ny nandresen'i Davida ny fahavalony. Ny nandresen'i Davida ny fahavalony. Io fahavalony io tsy ampy kely io fa ny fahavalony rehetra resin'i Davida daholo. Raha vakitsika ingy ravana fa tena lavolefina teo amin'ny Davida ingy ravana ny olona. Sy ny ahoana moa ry havana zany hoe olona paherezin'i Jehova amin'izay rehetra lehany. Taky ny ahoana moa ry havana zany hoe olona miaraka amin'Andriamanitra dia rehefa any amin'izay alehany rehetrarehetra dia ampaherezina. Jehova nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Na niakapekarina, na nidipidinana, na taiza. Dia Jehova taiza teo foana. Teo akavanana ny Davida teo foana. Na ninona? Nampahery, namendry fendry ve?
nanakivy ve ka nanesoesy ve nanabatibaty ve ianao tsia fa teo akavanana naninona nampahery azy soatran'ny Patricia Raramalala sy zavinareo mizaly reo i Elisabeta Maivare misaotra anareo am'izay teo dite teo verset zao le zavatra nitraka ny nandreseny Davida ny fahavalony ndreka vakiko aminao hoe fa tena hoe tena nandraraka zany Davida zany reo tena hoe tsisy ny raty tsisy ny raty tena zavatra rehetra zay fahavalony nalovany Davida fa ny lavo lefina teo amin'ny ary-mpanjaka lehibe tafika lehibe daholo satria manino satria Davida nandraraka tamin'Andriamanitra lehibe ary noho ny afaka zany tena resin'ny Filistina Davida ka nampihety azy ary mifanapahana ny revoly dia nesoro Davida tamin'ny tanan'ny Filistina nanao ny nataony Samsona fa nisy fetrany ihany koa fa teto tena nampietreny Davida ny Filistina ry havana malala satria manino satria Jehova nampahery azy jerentsika moa ny tantara dia i Davida tao aoriana kely nampiakaran'ny fiaran'ny fanekena teo a Jerosalema dia vao meny tombo hery izy efa natanjaka any Davida talohan'io fa nisy zavatra nisy dingana vaovao mihitsy ohatry ny niakatra zanatohatra ambonimbony kokoa mihitsy ny herin'ny Davida tao aorian'ny fatokava'ny fiaran'ny fanekena nampandrosoan'ny fiaran'ny fanekena teo a Jerosalema ny afatra aminao voalohany dia zao raha tianao ny aherihery kokoa noho ny teo aloha raha tianao ny aherihery kokoa noho ny teo aloha dia za te ampahery anao androandry ataovy izay hidiran'ny fiaran'ny fanekena eo amin'ny fiainanao ao amin'ny tokantranonao ampidira ao tokantranonao amin'izay ny fahamasinana ny fankatoava ny fanatrehan'Andriamanitra endriky ny fisian'Andriamanitra ampidira ao amin'izay ny finoana dia ataovy manjaka be dia be ao amin'ny fitiavana fa momba an'Andriamanitra daholo zany ry havana malala tody ny lefitra ny Filistina ary naresin'ny Moabita koa izy amin'ny andininy faharoa Filistina ny Moabita tonga dia veloma tao koa izy any andininy fahatelo Hadadezera zanaky Rehoba mpanjakany Zoba lavo koa zany ary Davida isak'izay anisan'ny nampitombo be ny fanjakan'ny Davida isaky ny misy resiny dia lasa ny babo reo olo reo teto zao izy rehefa aveo nahazo babo dia miaramila tsovaly 700 sy miaramila tongotra 2 alina zany nge revana babo ny Davida daholo toko ny Siriana andininy fahadimy avy tany Damaskosy anampy any Hadadezera hitanao niantso renfort le Hadadezera fa neny Davida ny renfort rehefa miaraka amin'ny foana dia nitafiky ny lanitra ianao zany rehefa ampy fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao na iantso renfort ohatrany ny ahoana ny fahavalonao satria teto ny Hadadezera dia niantso any Siriana hoe ampio zay fa tena mafy miady fa tsy maninona nitafiky ny fahavalo afaka amin'ny fanampy fa ianao tsy mila fanampy intsony ampy anao ny fahasoavan'Andriamanitra ampy anao ny herin'Andriamanitra ampy anao ny tafiky ny lanitra efa ny lehibe indrindra ny momba anao tsisy anampiana tsisy analana fa momba anao Andriamanitra mampahery anao Andriamanitra tsy misy tsy ampy eo aminao eo ampy fitaovana ianao ampy fedina ianao ampy hery ianao aza mitoditodika aza miherikerika raha hitanao amin'ny fanampy ny fahavalo fa ny hery ao anatinao ampy ano rehetrarehetra eo satria Jehova tompony tany sy ny lanitra nge momba anao hoe nampahery anao am'izay rehetra le anao alleloia ny fahavalo afaka mifanampy fa ianao efa ela ny nampian'Andriamanitra tsy miherikerika amin'izany ianao alleloia ary tonga ny Siriana avy tany Damaskosy nampiany Hadadezera mpanjakany Zoba dia nahafatesany Davida olona 2,4 alina koa ny Siriana fatiantoka zay rehetra niady tamin'ny Davida tratrana fatiantoka ny anaran'i Jesosy zay rehetra miady aminao ny fahavalo rehetra miady aminao dia hidirana fatiantoka tsy tanohanao satria ianao ombany tanan'Andriamanitra alleloia dia voningesaky mitady hikitika atsika dia miditra fatiantoka alleloia ary nametrahany Davida miaramila tany Siria momba ny Damaskosy dia tonga mpanompo ny Davida ny Siriana ka nandoa hetra tsy vitany lasa mpanompo fa nampandoavina hetra mandoa vola mandoa hetra mandoa taksa mandoa impôt ara-dalàna satria maninona zany ny atao hoe resy ny fahavalo zany ny atao hoe resy nalainy ny fananany nalainy rehetrarehetra dia nampandoaviny hetra
satria zany ny atao hoe fahavalo. Ny fahavalonao ny tevoringy ravana mandohetra mihitsy amintsika. Tsy afa manao ny ampandoavin'Andriamanitra hetra tena mijalijaly manoloana ny tafiky ny lanitra. Ary tonga teo amin'ny etapany faharoa fa Jehova nampahery an Davida tamin'izay rehetra zany hoe zay rehetra nalehany nahatadidy an'izany Davida zany Jehova zany daholo, zay nilalovany dia nahafantatra an'izany Jehova zany. Andininy fafito, misy fedina nreharehan'le mpanjaka hoe Hadadezera ry havana malala, ampinga volamena izy io. Fa inona nataony Davida? Mbola nalainy Davida koa io. Ho Davida hoe analainy Davida ny ampinga volamena zay teny amin'ny mpanompony Hadadezera ka nentina nakany Jerosalema. Ary teo Beta sy Berota tanàna ny Hadadezera nazahoa Davida mpanjaka babo varahana be dia be. Zany tsy mbola io toritentsika mantsy. Fa ety nilazana anao hoe rehefa Jehova Andriamanitra ny momba anao, rehefa Jehova Andriamanitra mampahery anao amin'izay rehetra lehanao, tsy mamono fahavalo ihany ny ataonao, fa mahazo babo, mahazo fedina, mahazo arena, mahazo voninahitra, mahazo fahasoavana, ry havana malala, ary zay fahavalo mifanena aminao dia afa-baraka. Aleluia. Ary noho reny toy mpanjaka ny amata fa efa naresiny miaramila ny Hadadezera rehetra Davida. Dia ny raha nytoy Jorama zanany akany amin'ny Davida mpanjaka iarahaba sady isotra azy noho ny adita amin'ny Hadadezera. Sy nandreseny fa i Hadadezera dia fahavalony toy. Ary Jorama nitondra fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fanaka varahana. Teto zany ry havana, Davida tsy nitady karama fa nomena karama fotsiny. Ao ambadiky ny fandreseny Davida zany ry havana, akoatra ny fandreseny, akoatra n'ireo fahavalo izay babo akoatra ny arena zay lasan'ireo, mbola mahazo prime koa ianao zany. Prime zany efa akoatra ny karamanao zany. Mbola nahazo prime ihany koa Davida. Tonga ndray ny fahavalo zay fahavalon'ireo resindreo dia tonga misaotra azy. Dia misaotranao patron, misaotranao sefo fa tena, misaotranao ringa lehibe fa tena sady nanafaka Davida, nanafaka andreo olon'ireo. Zany ny ombaniny zany ny olona mpahereziny Jehova ry havana malala. Ny fahavalonao mekohaka eo aminao, ny fahavalonao tonga eo aminao manome fahasoavana. Aleluia. Zany ny atao hoe Jehova mampahery. Ary rariny raha mitombo vetivety tao anatin'ny fotoana foinga ravana ny fanjakany Davida. Ny fahavalony resiny dia babony. Ny fahavalony faly aminy dia manatitra eo aminy. Andriamanitra rehefa hitahanao ry havana, tsy orana avy ety ambony ihany nomeny anao, fa raha ilainao ny rano dia hiboboky hatrany ambany ihany. Ny loha rano ho fitahina ho an'ny fiainanao. Ary dia nitongra fanaka volafotsy volamena izy ary fanaka varahana. Dia no amasin'ny Davida mpanjaka ho an'i Jehova koa zany mba amin'ny volafotsy sy ny volamena zay no amasinny avy tamin'ny firenena rehetra samy hafa zay efa resy. Dia tamin'ny Siria sy Moaba ary taranaka Amona sy ny Filistina sy ny Amalekita ary babo azo tamin'ny Hadadezera zanaky Rehoba mpanjaka ny Zoba. Neny Davida ihany koa ny tombony azo, ny fandreseny azo ny havana malala. Dia Andriamanitra ny atao mahita tombony voalohany. Dia ataony tombom-baritra Andriamanitra ireny. Zay rehetra babony dia ataony tombom-baritra Andriamanitra. Zany ny lehilahin'Andriamanitra. Ary andiny fahatelo ambin'ny folo ary Davida nahazo laza noho ny verina avy nandresiny Sirianina 7,000 sy 100 alina teo amin'ny lohasatsira azafady. Ary nametraha miaramila tany Edoma, nametraha miaramila avokoa Edoma rehetrarehetra. Ary mponina rehetra tany Edoma dia tonga mpanompon'i Davida. Ary Jehova nampahery an'i Davida teny amin'izay rehetra nalehany. Haleluia. Namafisina indray zay teny zay. Jehova nampahery an'i Jehova. Androany ianareo rehetra zay tsika rehetra zay meno an'ity toriteny ity androany. Dia anjaranao ny ampahereziny Jehova androany. Ary resy lahatra androany fa misy olona ampaherezin'Andriamanitra eto. Ary jerintsika androany hoe ohatry ahoana moa ny angan'ny olona ampahereziny Jehova. Meniery eny ampandehanana eny. Dia teny aminao hoe rehefa mandinika zany tantaran'i Davida zany tsika. Rehefa mandinika an'izany tainy tompana mba fisaondra lila Irénée Rasoarivelo misaotra faly zay mahitanao tafiditra eto androany. Dia ela be tokoa tsy ny fakahitana. Tadidiko nanao alim-bavaka tao an-tranonareo ndray efa tamin'ny ela be zay.
tahiny tompo. De mandiditsika hoe ianao misy fotoana rehefa mahita an'ireny olona le ohatra hoe manan-karena be reny de ohatrany mampitejerinao foana hoe nanao ry izy ty tamin'ny voalohany. Mahafinaritra na foana mamaky an'ireny hoe ahoana ny aingan'le olona le lehilahy tompony ny KFC hitatsika hinananareo akoho iny. Taky ny ahoana ny aingan'iny lehilahy iny. Mahafinaritra na mamaky an'ireny tantara iny. Tena tiako mihitsy mijery hoe taky ny ahoana ny aingan'ireny olona mpanan-karem-be tompony Microsoft reny ohatra. Taky ny ahoana ny aingan'ireny olona rehetrarehetra hitanao reny. Mahafinaritra na mamaky an'ireny. Tsy hoe za te hiditra amin'ny fiainan'ny olona. Fa mahafinaritra na hoe ay ve zao ny aingan'ity olona ity. Ay ve io tsy hoe efa hatramin'izay ny ohatry fa nisy départ atao hoe. Nisy fiaingana. Mahafinaritra. Mahafinaritra mahita hoe olona tena hoe misy olona maro ny mpanan-karem-be ao Madagasikara ao fantatro. Mahafinaritra foana mihaino tantarany zareo reny. Misy amin'izy ireny zao niasa tamin'olona de avy eo hitan'le fomba ataon'le mpampiasa azy de nanomboka nianatra an'le asa izy de zatra an'le asa de niala tao izy de nanokatra zavatra mitovitovy amin'io ihany. De am'izao fotoana zao izy tena lasa tena le nataon'le patron taloha fa tsisy tsony mandraky ty ny androany niasa tena misandratra be mihitsy. De mitantara eo zany olo zany fa misy fotoana izy mandeha tongotra. De rehefa mahita amin'ny fiainany am'izao de mieritreritra hoe iny ve de mba nandeha tongotra? Mba hitan'iny olo iny ve zany nandeha tongotra zany? Fa mahafinaritra mba mamaky anao an'ireny mba ahitanao hoe taky ny ahoana reto olona reto misy lehilahy mpanan-karem-be sinoa zay zao. Efa hitanao angamba nisy fa olona tena tsy izy mihitsy, tena tsy namokatra mihitsy izy ravana. Fa nikiry de nifikitra de lasa tavita. Fa teto raha mahita zany tantarany Davida zany tsika de mahita lehilahy matanjaka, mahita fanjakana tena matanjaka, mahita tafika tena tsy azo atao ninina, tsy azo ifanenana. Raha ny anaty lalao baolina kitra zany de tena anatin'ny groupe tena mampatahotra no misy an'izany. Fa tena tafika na hery zany. Zany Filistiny zany ngeravana, zany Amalekita zany ngeravana, natanjaka zany taloha. Fa rehefa manoloana ny tafiko Davidy de milehitra, de milevitra, de babo. Tsy Davida rery nefa io ravana malala. Raha Davida rery io de tsy de nisy ninona vitany satria resaka tafika ny resaka eto. Tafika. Tena tafika ny resaka eto. Zany hoe miaramila. Anisany nanana miaramila tena matanjaka i Davida ry havako malalako. Ndreky tsika mba hamaky anaran'olona be de be mahafinaritra mety aminao hoe mba hamaky aminao anaran'olona be de be mihitsy androany. Mandritra ny 10 minitra hamaky anaran'olona be de be aminao androany. Ndao tsika hamaky ten'Andriamanitra androany. Ao ambadik'io mpanjaka mambabo ny olona rehetra rehetra io ao ambadik'io mpanjaka manafaka ny olona ao vahon'ny fahavalo io ao ambadik'io mpanjaka tena mampandoetra olona io ao ambadik'io mpanjaka tena mampitomany zay mifanena aminy mampitomany tena mandohalika mihitsy mifony zay ry Davida ao ambadik'io lehilahy mpanjaka omban'Andriamanitra io le havana malala. Misy zavatra. Alleluia. Alleluia. Ny asan'Andriamanitra tena mandroso de ny asan'Andriamanitra tsy hoe be mpijery na be mpino fa asan'Andriamanitra betsaka intercesseur. Na vitsy koa ary nisan'ny intercesseur fa manao tsara ny asana intercession. Ny asa momba ny intercession zany hoe mivavaka mitondra mavaka ao ambadimbadika ao. Zany ny tena lasa lavitra. Ary raha mbola mijoro ohatr' zao tsika, mijoro ohatr' zao ny fandarantsika de tsara fantatrao hoe eto amintsika eto misy mpitondram-bavaka ao ambadimbadika ao, misy mitondram-bavaka miaraka aminay mivady. Alleluia. Ka androantsika hijery inona nampahery an'i Davida. Any amin'ny Samuela faharoa 7:20 tsika maky amin'izao fotoana izao. Hitra amin'ny tena toriteny tsika. Samuela faharoa 7:20 ka ny 9:9 hatramin'ny 7:30 vakintsika daholo anaran'olona tsy tambo isaina no lazaiko aminao eto androany.
pakatoerana tsara renao de miaino rehefa raha misy bevoky eto a mitady anaranjanany a de amreto anao maka fa reto a lehilahy mahery daholo reto ny soramandry a Samuel faharoa alleloia Samuel faharoa toko 7 a de ny andininy fa 7 a ovakiko ny soramandry de hoe ny lehilahy mahery ny Davida ny anaran'ny lehilahy mahery ny Davida alleloia zay anarana rehetra tononiketo zany a mety atao anaranjanaka ao daholo raha lehilahy zareo lehilahy daholo rehetra tsisy vehivavy anaran'olona mahery daholo tsisy hoe Jodasy mihitsy ato tsisy hoe Ikabody ato fa tonga de anaran'olona mahery daholo ny ato alleloia vakiko ary amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny anaran'ny anaran'ny lehilahy mahery ny Davida 2 points manomboka amizay Joseba Basebeta Takemonita no lehibean'ny mpanafika malaza izy la Edino Ezinita azonao atao anarana zany zany Edino Ezinita izy no ilay Edino Ezinita izay namelo 700 lahy ka nafaty azy tamin'indray mandeha fotsiny adindray mandeha tonga de mahafaty 700 lahy izy ambevokato Edino zany zao efa misy manome anareo hevitra Edino Ezinita tsy le Ezinita moa zany fa le Edino satria izy avy any Ezina Edino halleloia niady zany lehilahy zany normal be ravana raha milefitra eo anatreha amin'ny Davida ny olona ray mahafaty olona 700 lahy ao anatin'ny ady indray miady zany tonga de tanao ohatry le am'le film tsy mampino antsika reny hoe lehilahy ray zany a tena hoe misy film zay tadidiko efa ela be zay film zay misy tsy tadidiko izy misy lehilahy anankiray tsy haiko na sinoina na inona tailandais ngamba izy iny a de mahay miady be mihitsy de misy olona efa mifiry miady aminy fa tena resiny tena de ohatsika film fa taloha nisy film efa tena izy tao amin'ny mpanjakany tao amin'ny miaramila ny Davida tao lehilahy ray ao anatin'ny ady anankiray zany hoe androany zany raikitra ny ady de ny matin'io a tsy anankiray tsy roa tsy telo voalohany izy tsy maty fizy tonga de mamono tonga de 700 lahy Edino ny anarany alleloia afaka mandrainao tenao raha bevoka na koa hoe manomboka karakara zaza Edino 700 lahy de mahagaga me ravana raha misy fanjakana anankiray tonga de mampilefitra zay rehetra tonga eo aminy anaran'ny lehilahy mahery ny Davida tsy tadidiko tojo ny anaran'ny olona atsakano ny tanazay bevoka ato sadidiko fa izy le misy ale ohatrany misy ohatrany sary vongana zay ho récupéreny de ohatrohatry zay le tantara ela be mihitsy zay film zay de miady indray mandeha tonga de 700 tonga de raraka manarakaraka azy de Eleazara zanaky Dodo afaka ny anarana fa tsy maninona Eleazara zanaky Dodo zanaky Ahoita anankiray amin'izy telo lahy mahery teo amin'ny Davida raha niaiky amin'ny Filistina zay niangona iady izy ka hiakatra ny lehilahy tamin'ny Israely de nitsangana Eleazara ka namely amin'ny Filistina mandra-pahaviza amin'ny mpanatra ka efa niraikitra tamin'ny sabatra ary Jehova nanao famonjena lehibe tamin'izany andrany ka niakababy any sisa nanarahan'olona azy Eleazara zay mihitsy iny le izy toza zay Yongbay zay le film tehetrretiko matiny daholo ny olona rehetrrehetra io mihitsy le film teneva de ity lehilahy ty indray a Eleazara indray avana malala mitana sabatra retretinao zany olona mitana sabatra de io tanany io a efa miraikitra mihitsy am'le sabatra tsy afaka miala amin'ny tanany tsony tena miraikitra satria maninona efa eny an-tanany foana de tanany io zany tonga de misy sabatra tonga de tsy miala eny an-tanany de tonga de mamely mandra-paviza amin'ny tanany ary izy tsy mety vizana fa tonga de mamely tonga de retretinao a iady ny olona tamin'izany de izy rera mandroso eo anoloana izy reriny eo a
dia namely mandra-pavizany tanany ny efa miraikitra efa tsy miala entsony ny sabatra. Inona ny sabatra? Ny sabatra dia ny sabatra ananantsika dia baiboly. Sabatry ny fanahy tenin'Andriamanitra. Raha te ahomby ianao, raha te hahafaty ianao, raha te hahafaty olona ianao, raha te handresy fahavalo ianao rehefa namalala, dia tsotra ataovy miraikitra eny an-tananao ny sabatry ny fanahy, ny tenin'Andriamanitra. Fa io lehilahy io ny olona rehetra taty aoriana tsy miady tsony, izy ireny miady eo. Ny olona rehetra manaraka aorinao makababo sisa fa tsy miady tsony. Gaga ve ianao rehefa raha misy fanjakana mampilefotra ny olona rehetrarehetra, mampitomany ny mpanjaka, tena hoe babo ny olona rehetra, raha hoe olona anankiray mahavita an'izany. Fa zany ny olona anisan'ny miaramila ny Davida rehefa namalala. Ary za tena teteny aminao, misy zao am'izao fotoana zao izy antafika no enjana indrindra no dia samy manao démonstration ny Russe matanjaka, ny Amerikanina matanjaka, ny Koreanina tavaratra, ny iza, ny Frantsay, ny Alemanina ohatr'izany. Fa anisan'ny tafika tena natanjaka zany tafika Davida zany. Raisinao am'izany fotsiny. Hitanao tonga dia elita daholo ny anazy. Ny azy sao dia force spéciale daholo ny anazy miaramila. Tsisy olona hoe tsy ahoan'izany. Indray tonga dia mahafaty 700 indray miady. Indray tonga dia tena tsy miala. Zay rehetra eo anoany vonony. Nefa Filistina miango zany be dia be zany. Tsy folo zany, tsy roapolo. Fa Nico koa. Nico marina koa ry Suzelle. Steven Seagal le resiny daholo koa ny rehetrarehetra. Ary eny mbola film fa tamy tony tena nisy. Ary manarakaraka azy dia Sam. Raha tianareo koa zany anarana zany hoe Sam. Rakoto Sama zany fa tsy rakoto Salama ohatra. Dia Sam, zanaky Agiararita. Ary no nivory iray toko teo amin'ny tany nisy voanemba maniry ny Filistina, ary ny olona nandositra azy. Dia nijanona teo afovoan'ny tany kosa izy. Ka nahazo io ary namono ny Filistina, ka dia nanao famonjena lehibe. Tonga zany ny Filistina, ridina teo amin'ilay tany misy voanemba, dia ny olona nitsoka daholo. Fa isamana n'inona? Izy nijanona teo. Janona teo afovoan'le iza moa? Le sa izy. Dia ohatry ny ankibaky mihitsy. Dia ohatry ny ko mihitsy. Io resahana rehetrarehetra zao. Tonga dia teo. Naninona? Tsy niala teo izy. Manampahafatindreo fahavalo. Zany ny fasahin'ny olona. Miaramila ny Davida. Agagatsika ve? Riavana malala. Raha naresy foana Davida. Nanangonan'Andriamanitra elita manodidina ny Davida. Tonga dia olona tsy azo idirana daholo. Fa tao anatin'ny fotoana fohy. Nitatra tao anatin'ny fotoana fohy. Zany fanjakan'Israely izay retin'ny Davida zany. Reto koa mbola misy ary andimy 7 ary nisy telo lahy samy malaza tamin'ny 30 laka nidina tonga tao amin'ny Davida tao amin'ny zoiny Adolam no ny fararano. Ary miaramila ny Filistina nitoby amaky ny tenitsika rehefa. Ary miaramila ny Filistina nitoby teo amin'ny loasany rehefa hita. Ary Davida dia tao amin'ny bateli fiarovana tamin'izay. Ary miaramila ny Filistina kosa dia tao Betlehem. Ary Davida nanirika no hoe reka isy ampisotro rano ao fanjakan'ny Betlehem ilay ao akaiky ny vavahady. Ary ireo telo lahy mahery ireo namaky ny miaramila ny Filistina ka nanovy rano amin'ny fanjakana tao Betlehem izay teo amin'n'ila vavahady. Dia netino any amin'ny Davida. Ka tsy netino ny sotro izy fa nahidino any Jehova. Iny satria hozy Davida hoe sanatria Jehova raha anao izany tsy amin'ny alalany tsy raha ny lehilahy izay nandeha hanao fiveriny eny va ity. Ka dia tsy netino ny sotro izy. Zany zavatra zany nataon'ireo telo lahy mahery ireo. Reto telo lahy reto indray zany. Dia nisy fotoana Davida rehefa nenjehan'ny Saoly. Rehefa Saoly tanzay va mby Filistina. Tena angetaeta Davida. Ka ny rano ao Betlehem io vao amin'ny fatsakana io tsara be mihitsy. Tsy mahatsabotsaboka tena tsara. Ianao zao rehefa misotro rano, raha fa ohatra ianao avy any Antananarivo misotro rano, dia rehefa misotro rano any Majunga ianao ohatry ny somary ohatry ny mahatsabotsaboka fafy zay izy.
de misy karazany tsiron'ireo rano reo zany ho an'ny olona ny Majunga fa zatra an'iny de tsy tiany le rano any Antananarivo de ohatr'izay le zavatra nitranga teto tena niry zany Davida andry mba te hisotro an'le rano fatsakany Betlema ne fatsakany Betlema aiza le izy io daholo Filistina no mitoetra fa nisy telo lahy tam'izany de fa nisy ny kamikaze ry havana malala kamikaze zany de olona mpanao viveriny ainy zany hoe mandeha izy de ny ainy mihitsy ny atolony zany hoe tsy miraharaha izy de ho faty any tsisy tahotra an'izany izy fa ny zavatra ataony amitany mission io raha maty eo izy de maty tam'izany ry havana efa nisy mpanao viveriny ainy tao anatin'ny miaramila ny Davida mpanao viveriny ainy vokatry ny fitiavana ny mpanjaka de eritreretinao zany risika ataondrao hoe io zany fatsakany eo ampovoany de miaramila ny Filistina manodidina fa vitany zareo ry havana matory ny Filistina amin'ny alina de mitsaikontsaiko misy mitady hetsika kely le izy le miesy inona tenyndray tao lasa mandady sady mitondra an'le fitolana rano aninony ame fafafo mpanjaka anao viveriny ainy ho an'le mpanjaka zay nosorany Jehova lasa lavitra ny miaramila ny Davida fanjakany Davida sy nisy olona tao tsy natahotra no faty ry havana malala tonga de viveriny ainy tonga de kamikaze so de maty anareo tsy olany zany efa maty de maty amin'ny firenena halleloja gaga venao raha mahomby ny tafiky Davida satria tsy olona kanosany tao telo lahy navita namakivaky tafiky anankiray aka rano raiso osotrony voositry Jehova halleloja zany ry havana natao le lahy mahery misy amitsika mivavaka ihany fa voandehanao etsika anankiray de nietsika ro natao ay ka sao de anao délivrance ka sao de mba manao contre-attaque ry sele devoly naretina mbavaka fotsiny izy ao fetina mbavaka ianao rana bavy fa miaramila ny Davida ry havana ny zava-dehibe aminy de manome fahafapo mpanjaka de ho ataony io de irisiany io de sa izy ary verina avy any izy de naninony azony le rano satria naninony satria sa izy fomba zay sa maty ny fony lambamena fisy tonga de sa maty fa tsy ny fony lambamena fa tafiditra ato anatin'ny isan'ny lehilahy mahery Jehova ny lehilahy mahery de olona mila manana fahasahina ireo io fotoana tokony ananao fahasahina zao misy amitsika tena tsy mety manam-pasahina matahotra foana tsy mety manam-pasahina tsy mety manao dinga fa rehetra tonga de nanao betsaka no tetao so de mba maty aminareo ry zalahy eritrerety any mbola kely ny ankizy fa ny azo de tsotra zay lehilahy mahery vao isa tao anatin'ny isan'ny lehilahy mahery sy mpon'ny Israely rehetra eo fa ny anaran'ny lehilahy mahery zany hoe anatin'ny vahoaka misy lehilahy mahery misy vehivavy mahery manam-pasahina zao ny anisan'ny natonga retoreto de nanam-pasahina satria fantany fa Jehova momba ny Davida ary fantany fa zay mikasika ny Davida de voarony Jehova ary zareo de momba ny Davida tsy nataotry no faty reo satria fantany fa ny Andriamanitra momba ny Davida momba azy halleloja amen tsisy mampatahotra andaotsika leralahy andao fa vitatsika io Jehova ny omba atsika ombanao ane Jehova ry lehilahy mahery ombanao ane Jehova ry vehivavy mahery manana fahasahina manao etsika am'izay ianao io manana fahasahina manao dingana am'izay ianao fa rehefa Andriamanitra mombanao tsy ho faty ianao fa ho velona halleloja zany ry havana tahiny tompo Martini raika mbola tsy narabaiko teo zany Becky Roland ihany koa tahiny Jesosy efa tonga tia Frantsa halleloja de tahiny tompo ihany koa izy koa mbola tsy voaravako teo halleloja de ho gaga ve tsika ry havana malala raha nandresy sy natanjaka Davida zany ny karazan'olona tao amin'ny Davida tonga de fahasahiny zany ry havana no ny rano raiso nanao viveriny ainy izy ary tafaverina avy any izy
le izy raha teo tsy sangany tavita kory ny sotra an'izy fa natolona an Jehovah zay za ve de tena vita hoe isangany hain'olo reto reto rehefa tonga avany le rano nahidiny nataony nomeny an Jehovah ry havana malala tahiny tompo Nicole Fanjaniana ihany koa baka ihany koa tahiny tompo andiny favarambe folo etiko misy olona lehilahy tena mahery be ary abisay raha lahy Joaba zanak' Zeroia no lehibe amin'izy telo lahy ary izy mamely ny 300 lahy tamin'ny lefona ka nafaty azy ka de izy no nalaza tamin'izy telo lahy tsy izy va no be voninahitry noho izy telo lahy fa izy no lehibeany nefa tsy naombony telo lahy teo izy ity abisay ty indray tsinga be izy amin'ny fandefasana lefona fa voalazan'ny ten'Andriamanitra rehefa mamakytsika ny Androany fa mandefa lefona abisay fa tonga de olona efatra na 5 ohatry ny olona milahatra ohatr'izao zany alefany le to de vita ohatr'ny brochette ry havana tonga de ndray voatrobaka mamely indray mandeha tonga de 5 lahy efa da tonga de ndray voatrobaka ny lefona ohatry manao brochette. Alléluia. Zany tena marina zany tena vakio ny ten'Andriamanitra fa abisay rehefa miady ohatry manao brochette amin'ny lefona meny indray mandeha tonga de le olona koa ohatry ny adala to de efa milahatra ohatry manao lamy mahitsy ohatry tsika tany am-pianarana lamy mahitsy jery asio amizany to de niara zany abisay rehefa manao de gaga ve tsika ry havana raha mahomby ry havana raha naresin'ny fahavalo rehetra David zany no miaramila ny David tonga de 300 lahy ndray laviny amin'ny lefona fotsiny lefona kinga mihitsy izy mandefa an'io. Halleluja. Zany ny atao hoe abisay ravana malala. Andininy fa 20 mbola anarana tsara koa de Benaya. Iza mibevoka, iza mibevoka, iza niteraka, iza ny tenanjanaka, iza ny ananjanaka lahy. Benaya koa mbola anarana tsara zany. Zanaky Joiady, zanaky lehilahy mahay tany Kazebely, Kabezely azafady. Izay navita asa be, izy namono reo lahy mahery tany Moab. Ary izy nidina ka namono ny liona tao andavaky ny fatsakana tamin'ilay andro nisy oram-panala iny. Izy koa namono ilay Egyptianina makadiry be. Ary ilay Egyptianina tondra lefina teny an-tanany ka namorotsany Benaya tamin'ny teny iny. De rosariany lefina teny an-tanan'ilay Egyptianina ka ilefiny ihany namonony azy. Zany nataony Benaya zanaky Joiada tamin'izy 3 lahy mahery. Ary izy nalaza. Izy nalaza noho ny 3 lahy nefa tsy nahomby azy 3 lahy izy. Ary Davida nanendry azy ho isan'ny mpanolotsaina. Benaya ndray de tena hoe soratana zany manao CV de voasoratra be dehibe tao expérience professionnelle. Misy an'izany tena hoe nisy 2 lahy mahery zany. 2 lahy tena enjana be mihitsy zany matanjaka be mihitsy zany tany Moab. Izy namono an'ireo tsy resin'ny olona reo Alléluia. Fa resin'ny Benaya tafika manokana. Alléluia. Izy koa namono liona. Izy moa nalaza namono liona tao amin'ny Baiboly. Samsona de David. Ary ty raha ty ampianary David, miaramila amin'ny David, de nampianary David ihany koa namono liona. Izy namono liona tao amin'izany fatsakany zany. Nisy lehilahy Egyptiana makadiry be ndray. Takandry Goliata zany. Ka David namono any Goliata. Fa i Benaya namono an'ilay lehilahy Egyptiana makadiry be nanana lefona. De rehetra fa i Benaya iary tamin'io tsy nanana afa-tsy tehana. Fa izy tonga de tsy sandry andry fa tolotsain'Andriamanitra. So zany le ady. Teny sa rehefa goavam-be zany nanana lefona. Fa izy tsy nanana afa-tsy tehana. Tehana le tehana reny. Fa amin'ny alalan'ny tehana kapohany ohatr'izao le ohatra manao épéré zany. Kapohany ohatr'izay le lefon'le Egyptiana. De latsaka tena foly latsaka tena raisiny. Iny ihany ohatra zany mihitsy hoe film io le Egyptiana. Amin'ny alalan'ny tehana
ny alala amin'ny tena tsy ndrongo fediny tena fa mbola amin'ny fedin'ny fahavalo ndray no nalainy naminony fahavalo zany angeravana nampianarin'ny davida davida angeravana zany sabatry goliata angeravana napahany davida ny lohany zany miaramilan'ny davida zany lehilahy mahery tsy miandry manana sabatra tsy miandry manana lefina fa nitehana teny aminy olo tena androanitra iny ny entananao iny tena fa tehana misy ositr'andriamanitra tehana eny amperatana ny olona omban'andriamanitra ianao efa manana tehana ianao efa manana fedina ianao ry havana malala manana fedina tsy azo ataony ininona ianao ny raha mahery sy vehivavy maherin'ny Jehovah Andriamanitra. Alleluia. Zany Benaia. Ary Asaela 17:20 tsika zao. Asaela rahalahan'ny Joaba no anankiray tamin'ny telopolo lahy ary Elahanana zanaky Dodo avy any Betlehema, Sema Arodita, Elika Arodita, Elezapalitita, zanaky Kestekoita, Biezera Narana, BDB. Reo rehetrarehetra dia misy tataraina avokoa. Lasa ny fotoanantsika raha ho teneniko daholo reo fa ny ampahany. Zany hoe reo rehetrarehetra manomboka amin'ny 17:20 misy tataraina daholo reo. Misy tataraina daholo reo. Zangena no konfota aloha raha nabavy Angela io. Fa nanavy dia nijanona. Sitraky Andriamanitra. Dia zao ry havana malala. Reo olona rehetrarehetra reo manan-javatra tataraina ohatran'irety. Zay kely mahatonga hoe baiboly io fotsiny fa raha io ny detahena daholo tsy omby nataon'i Jesosy fotsiny dia efa tsisy boky omby azy eraky izao tontolo izao ty. Raha tataraina daholo fa nafoezany reo. Fa zavatra tiana tenenina dia zao. Zavatra tiana tenenina dia tsy azo nidirana voateneninao fotsiny hoe miaramilan'ny Davida. Tena marina nge raha baviainy zaho taloha efa nanao andeha hanao kung-fu. Za efa tian'Andriamanitra efa mividin'Andriamanitra hanao kung-fu sy ny sisa fa nanao an'le nanaraka an'le entraînement ray andro sabata ohatry zao mihitsy tao an-trampokon'olona be sarety ary ny maître ane tamin'izany efa lasa mpivavaka koa izy amin'izao ohatry ny garde du corps na mpanompon'Andriamanitra zay izy fa ny akafaka ny haiko ny ampison'iny tsy nahay nandeha tsy namperaka na mitsangana na arary daholo ny vatako manontolo tratra ny tazo mahery tsy nanao kung-fu tsony aika za mavidin'Andriamanitra za manao kung-fu na navy dia nijanona fity io miaraka amintsika manao commentaire io fa zao ry havana malala vao miteny fotsiny hoe tafiky Davida miaramilan'ny Davida dia miaramilan'ny Davida dia miovitrovotra ny olona dia matahotra ny olona. Ry havana malala mampanontany tena hoe aiza Andriamanitra mbola hita tafika ohatran'izao, aiza ny ahita olona mahery ohatran'izao. Ay nanao karate Marizo, za koa nanao kickboxing dia nampianarina boxe fa samy tsisy namokatra tamiko le izy. Ay za hanao boxe amin'ny devoly ny ilanana fa tsy boxe any amin'ny ry havako malala mampanontany tena hoe aiza re Andriamanitra nitsiritra nge ny olona ry havana tamin'ireny nitsiritra amin'ny fanjakana hafa. Tanao nareo efa mahatratra an'izany ka aminareo mijery anareo ohatra ny ray aman-dreninareo mahita zanak'olona mahay tsara na endry tsara dia reny ny zanaky ny olona asa iza nahitany olona reny na reto jere mbola sy tratran'izany ka aminareo zay fa tratran'izany ray aman-drenareo efa mijery ny zanak'olona ohatry ny anjery fa mijery nitodika taminao izy dia kivy dia mampanontany tena ary manontany tena ny mpanjaka tamin'izany Davida aiza ianao no nahita tafika ohatran'ireo, aiza ianao no mahita lehilahy mahery ohatran'ireo miezaka any ny mpanjaka ny naninandry ao mampanao formation amin'ny miaramilany ka mampanao entraînement tena tsy misy ohatr' izany mba hanala ny miaramila maniny mba hanala ny lehilahy mahery mba hanala ny tafika mahery fa tsy mety. Dia manontany tena ny aiza ianao ry Davida nahita an'ireo mba toroy anay aiza misy an'ireo
taiza nahitanao lehilahy mahery ohatran'ireo, taiza nahitanao olona spesial ohatr'ireo, afomba hoana nanagananao tafika ohatran'ireo. Tena maly Davida teniteny hoe andao ary fa toroka anareo hoe taiza nisy an'ireo. Maki ten'Andriamanitra tsika, maki ten'Andriamanitra tsika. Samuela voalohany a toko 2:20. Ho tenenanao rany aiza ny ahitana lehilahy mahery be ohatran'ireo a, tonga de mahafaty olona valonjato a, tonga de mahafaty olona 300 a, tonga de mahavita manao viveriny ainy a, tonga de mamono liona, tonga de mamono olona makadiry be a, aiza ianao ny ahita miaramila ohatr'izany. Ato zany ny alera te ahita miaramila. Andininy Samuela voalohany toko 2:20, andininy voalohany. Ny soramary de nirenreneny Davida tamin'ny Joda sy Moaba ary namono Saoly ny mpisorona maro. Ato zany tsika hijery ny secret, ny zava-miafina ananana tafika matanjaka sy mahery a tahaka an'izany. Andininy voalohany. Ary Davida niala teo ka nandositra nakany amin'ny zoiny Adolama. Nandositra. Zay départ olona nandositra. De nandositra koa azy reo ny Adolama ary noho nare zany ny rahalahy sy ny mpianakavindray de nidina tany amin'ireo. Andininy faharoa, Mario anatin'ny baibolinao am'izay manomboka androany. Fa reto a nitafika mahery indrindra maneran-tany a tao anatin'izany. Andininy faharoa. Ary zay mahantra rehetra sy zay mpitrosa rehetra sy zay manana lailo-po rehetra de nivory tao aminy. Ary izy tonga mpifehy azy ka de tonga tokony 400 lahy no tao aminy. Maninona hony? Riavana malala. De ohatriny hoe tsy mino ianao. Tsy possible zany Davida. Izavy ny olona tonga tany amin'ny Davida tamin'ny fotoana io, ary Davida naninona? Davida tamin'io olona nitsoka. Inona ny olona mitsoka? Olona resy nge ny olona mitsoka. Inona ny olona mitsoka? Olona marefo nge ny olona mitsoka. Olona tsisy fiarovana, olona mampalahelo, nitsoka sady niafina. Hoantida Davida tamin'io. Ohatry ny olon-dratsy, hoantida. Any anaty zoy. Tsy any an-trano, any anaty zoy. Ny zoy tamin'izany fotoana zany be dia be zoy any Israely. Satria any ny vato, de taloha ohatry ny sokay reny, le tsy vato mafy be fa le vato azo lavana, mora lavana. Ina moa filazandreny amin'ny teny vazaha? Vita amin'ny sokay e. Vita amin'ny sokay. Ohatriny hoe le ohatry ny azo lavana reny izy. Azo lavana amin'ny vy de be dia be zoy, misy zoy vita nanary fa misy nataon'olona be dia be natao inona? Natao iafenana. De io zoy any Adolama io anisan'ny zoy nalaza tany. Ary anisan'ny nampalaza azy de nandehanan'ny Davida tao a niafina tao amin'ny zoy any Adolama. Niafina ny Saoly de lasa Davida nakao amin'ny zoy any Adolama. Tao am'izay Davida. Kodikody hitanareo olona kodikody. Misy kirihatra ala misy manitsy de matahotra. De ohatra mpanao ratsy reny. Davida nge tsy mpanao ratsy. Fa Davida niafina. Tsy tany manga ka. Tsy tany manga fa sokay vato e. Vato izy fa vato azo mora kokoa ny mandavandavaka anazy ny vato tena izy. Fa tsy tany manga. Riavana malala. Rehefa tonga tao Davida de niafina nalehany tao, nitsoka nalehany tao. Na tsy ary mihitsy izy hoe mila. Ohatratra masofera angambany, ohatratra masofera reny angambany ranabavy Charline. Tsy nanao karate intsony Marizô fa namono ankizy de tsanda. Zao koa izy mpamono devoly. De lasa am'izay. De rehefa tonga tao olona mampalahelo ange riavana zany miafina zany. Matahotra ny amin'ny aina ange zany riavana. Na ny anina ho tediaviny, na ny anina hoaniny aza ange riavana sarotra taminy. Tonga avany am'izay nisy olona. Mafaly Davida hisy olona anampy. Fa iza ny olona tonga tany? Vesatra ho an'ny Davida. Ny mpitrosa rehetra. Rehefa hoe rehetra de rehetra zany hoe ny olona tonga tao zany ny olona rehetra mpitrosa rehetra teo an-tanàna. Nahita toerana anankiray mety aminy de ao amin'ny zoy any Adolama. Misy lehilahy afaka manaiky mandray olona mpitrosa ao. De Davida zany. Eritreretinao nge ravana hoe ianao zany mety hoe mba manana mofo tokony sakafonao tonga daholo
olona tsy afaka mitondra na mo frère olona pitrosa mitsoka trosa le mamono telefona miova telefona lava reny le mpandainga allo aiza anao zao eto amin'ny anina zao eto amin'ny 13 mai zao nefa izy any Analamahitsy izy tamale efa tratran'izany mihitsy mamono tômôbila fantatr'olona misy olona manao fotoana aminy satria manambola aminazy allo aiza nareo zany e za zo arisy tena mbola ty alavitra be aiza anao mbola ty mba tsy te eo amin'olona ety nanina ohatra mody mandaika aty Ambatsira be mihitsy ny arsy zao efa mitady any volana dri fa sy nareo hitako mandalo eo amin'ny 13 mai io ie za ty fa aiza nareo zany rendry le mamono telefona lava rendry olona mitsotsoka lava manao capuchon manao antenne miafy rendry le mandaingandainga mba meo anina kira fa alohako misy vola mivoaka any amin'ny finance amin'ny anina reny daholo ny tonga atao tsy afaka nitondra ninninina endriky ivelany tsisy ninninina tsisy bagazy ninninina reny ny tonga atao amin'ny David nipitrosa rehetra le mpandaingandainga lava kely reny zany le mpandosodosotry le manday hatramin'ny anarana ary laingana isy anaranao Jean makasirado ny anaranareo eny izy daholo zany satria de fantapatatr'olona de ovaovaina ny anarana mahantra rehetra tsisy raisina mahantra zao zany de mba hanao cotisation kely tsika misakafotsika tsisy za tsy mitondra tsy manana mahantra nge zany zany dravana ny olona tonga tao mahantra rehetra nisy olona tonga be dehibe fotoana fo ihany nifaliany Davida tamireo ay tongonareo mba isanampy zany saike mahantra rehetrarehetra nipitrosa rehetra tsisy nizaniza raisa ny malahelo am-po rehetra manana alahelo am-po de olona fa manina dao mba anao ira fidinana miangatra laha ty fiainana aty anaty zoy ve sisany efarako aty anaty zoy moa ny tena koa tanao re ny malahelo am-po de tsy atao tsy mitadidy ndry ozy le olona anakire zay za koa mamy izy de manao raha mazy tao za angelesy tena raha tsy maty angelesy tatana efa tany andafy amin'ny asa efa tany andafy amin'ny perako otrolozy izy zay mamy izy zafaty reny hitanao efa nanao raha mazy toka de zavatra tsisy idirana manina raha mbola velony tatana efa tany andafy any anatra otr'izao reny olona re mpanao fotamandry mamony fota malahelo am-po de misy zavatra alahelo am-po fa ina ma fatiko ngerisika sangerisika oatra miasa ngerisika taloha le olona manana alahelo am-po rehetra rehetra reny satria mandeha Davida ao am'le zoy manao nareo izy rety malahelo fa manina reny ao mangina te courage fa inona ary ty mahazo nareo tsy lehilahy fa voatony mafakery Davida tsy anao marina monina nanina de vola eo de ampahereziny zany ny androny Davida tao Davida rehefa amin'io maninona Davida amin'io mitsoka mba mila olona mampaela ahoana mba misy mafaka izy mba ividiny sakafo anany tsy avao zay daholo mitrosatrosa moa ety vola tany Davida Davida mba mpindramoanina kira fa solokony anao hitanao le ohatry zany pitrosa rehetrarehetra volany Davida reny de davy notrosaina hoe mba mpindramonina fa solokony anao rehefa ozy Davida tena tsisy hevitra zany ny olona teo amin'ny Davida eta mavesatra nefa Davida koa manana ny problemany ny toerana misy andrareo taiza tao anaty zoy za te teny aminao revana malala tao anaty zoy ny ainga reo zavatra rehetrarehetra reo tao anaty zoy tao nisy ny olona mieritreritra hoe miafin'ireo tsy manao ninin'ireo fa nisy zavatra nitsanga tao anatin'io zoy io nisy partage tao nisy fizarana tao nisy fampaherezana tao nataon'izy nataony Davida nisy transformation tao nisy fanefena tao nisy asangeza be tao fampaherezana vo maraina efa manao fanikarazana fandaharana Davida fa afaka maraina androany tonga dao le malahelo rehetra aiza no vo maraina atoandro rey ikarakara émission rey tsika asina vavaka atoandro fa mbola kelikely herinareo misy vavaka atoandro ndray eo ampisakafoanana mety aloha vavaka sakafo mbola misy fampianarana kely ndray aloha tonga ny ariva asina takariva mahafinaritra mba hampifaliana le malahelo am-po amin'io
tsy Davida reny aloha sady mitarika fotoana mitoriretsiy amin'ny malahelo apotsy. Dao anao takariva mafinaritra fa tsy takariva malahelo e. Dao are eny anao takariva mafinaritra moa ny tenako. Eny efa esoesona moa ampianarina miteran'Andriamanitra ny sasany. Amin'inona tsy mitera? Aletrosako ariva ery Davida dia mbola zavy mbola hitera tsy manana fotoana ka. Mafy angery avana mitondra andreo reo. Mafy angery nampairandreo reo. Fa nataony Davida zany ry avana. Nisy asa tao anatin'ny zoeny Adolama. Nisy etsika tao amin'ny ala rey. Vavaka fiambenana. Izy nitarika vavaka fanomboana. Zany mbola malahelo. Ataovy tsy maninona dia clip vocal kely 2 minitra nataon'ny olona dia zay ny vita dia iny tsy maninona. Vavaka ataovy vavaka fanomboana ry izy na vavaka fanomboana. I Angela io are. Dao are. Nisy tao. Misy mitoriteny zava mbola toritena lahelo po be tsisy fa tsy maninona. Niasa ngeravany Davida tao e. Satria maninona? Fantary Davida fa omban'Andriamanitra izy ary fantary Davida fa misy zavatra petrana k'Andriamanitra aminazy. Misy fanjakana tsy azo ampirorona. Asian'Andriamanitra tsangany Davida. Fa reo miainga tao anaty zoeny Adolama. Miainga tao anatin'ny zoeny Adolama. Misy fanjakana tsy azo ampirorona atsangana. Tsy mora tamin'ny Davida nanangana an'io. Fa nomban'Andriamanitra izy. Halleloja. Tsy mora ravana zany mitondra olona mahantry. Ampahirezina. Afaka hizararena amin'ny olona. Tsy mora amin'ny Davida zany miaraka amin'ny olona. Pitrosa rehetra mbola nafaka mitrosa moa zany dia ampahery azy mba ampahery ny tompotrosa mba ampahery ny mpanatrosa manana miaraka aminy koa. Namany taloha. Everinao fa mora ve zany manala alahelo any ampon'ny olona aloha dia mametraka hafaliana. Dia ho zara faliana zany olona zany. Tsy mora zany asa zany. Ary hitako mihitsy fa azoko atsaina fa nahi Davida tamin'izany. Mety amin'ny alina misy olona manofo ratsy ndray tompotrosa. Hoavy hoe mankeny. Sasany tena tomany misy alahelo. Délivrance ataon'ny Davida fampaherezana ataony fampianarana Baiboly. Tsy mora zany. Fa ny zava-mahafinaritra dia zao. Davida Andriamanitra tsy niala teo amin'ny Davida. Andriamanitra teo anilan'ny Davida foana. Ary nampahery an'i Davida tanatin'izany. Davida sy Jesosy dia tena nitovy tsisy hafa. Fa Jesosy tonga dia niteny, raha eo zay rehetra nomenao ahy tsy mba misy ho laviko mihitsy. Fa Davida koa rehefa tonga ireo olo ireo dia niteny koa Davida, zay rehetra nomenao ahy Andriamanitra ato anatin'ity zoeny Adolama ity tsy mba misy ho laviko mihitsy. Tonga teo tsy misy olona tsara, tsy misy olona nisy nanana point tonga teo fa mihiba avokoa ny point. Fa zao fotsy atao anaty eritreritry Davida manana programa amiko Andriamanitra. Manana programa amin'reto olona reto Andriamanitra. Ny ran'Andriamanitra niafina atao anatin'io zo io Davida. Fa reo olona reo koa ry havana malala tsy nahita sehatra afaka nivelara sy afaka nandehanana sy nampahazo azy raha tsy tao anatin'ny zoy. Tsy niditra tanaty lapy reo olona reo satria reo ananan'olona trosa. Tsy afaka niditra tanaty lapy reo olona reo satria reo olona malahelo am-panahy. Tsy afaka niditra tanaty lapy reo olona reo satria reo olona mahantra fa tsy maintsy nila zoy aloha Andriamanitra. Namorona zoy Andriamanitra. Atao anatin'ny zoy nisy olona narefa amin'ny voalohany aloha tao. Fa io olona narefa tao anaty zoy io olona efa mahery. Ianao aza kivy fa misy fotoana ny fiainanao alefan'Andriamanitra ny anaty zoy. Ny zavatra anontanianao an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, Tompo, aizary le olona mpahireziko ato anaty zoy. Tonga tao Davida. Zao fotsiny teny Davida, misy antony andehanako ato anatin'ity zoy ity. Ny toerana andefasan'Andriamanitra anao, misy antony. Miandry fotsiny anao sisa, inona le antony? Fa tsy diso Andriamanitra nandefanao tao. Tonga tao anaty zoy Davida, reny amin'izay tonga le olona mapana. Na mifandeha ary amin'io. Andehanao inona? Fandehanao asan'Andriamanitra. Raha jerena atao tazan-davitra, inona koa ny asan'Andriamanitra mba ho vitany io? Fa tsy fantatry ny olona ao arinao, izy fanjakana mahery, maneran-tany, hivoaka ao anatin'izy io. Tsy mampiny, fa tao anatin'ireo olona ireo,
ireo anarana be dia be voalaza tary amin'ny Samuela faharoa toko fahenina amby roapolo fatelo amby roapolo. Ny fiainanao afaka miainga amin'ny Samuela voalohany toko faharoa amby roapolo. Fa ny fiainanao raha mitoy miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy afara amin'ny Samuela faharoa toko fatelo amby roapolo andininy fahavalo tsy maintsy soratra ny anaranao fa misy anarana lehilahy mahery eo izay niainga tao anaty zohy fa dia hoeny amin'izao tontolo izao andripandripaka ny fahavalo. Tsaroko eto na ravana malala zany fiainako taloha vao nanomboka niditra tao anaty zany zohany Adolama zany. Fa olona bokany trose, olona bokany fahotana, olona tsy nanana fasahina, olona kanosa. Teko moa za matahotra matoto be taloha, matahotra matoto sy resapaty io resapaty io. Zato rehefa misy ohatra hoe misy maty fianakaviana dia amin'ny mahalelaky zala tokana dia tsy maintsy mandray anjara ianao mandray adidy lehilahy rehetra mamono an'le faty. Za matahotra tena matahotra faty zany ahe. Dia ny ataoko izy ianao tonga amin'ny famonosana dia miaraka mifamezivezy amin'ny olona eo. Dia za amin'io ohatra ny baikibaiky maketsikely dia ohatrana etsany tazominy tsara ny etsy ohatrany mety tsara ny aloko mody manao an'iny iana fezy tsara le anina le lohany olona le tongotra olona aiza ny lamba sasany za aloko manao irirakirako hoe izy kely le tsy anina tsy mikitika an'io matahotra be an'ireny amin'ile mody le dia lala vao misy irakiraka atao ndana mety za iny lasa iny za tsy miditra tsy mikasika iny matahotra misy maty zany amin'ny fianakaviana fa herinandro tapabolana vao mipikitra matahotra matoto fadirana mandalo fasana zany. Efa taloha zay mandeha fasana any ambanivohitra dia fasana matahotra sigara fa ny sigara roa foa mandrapatapy satria hoe ny matoto zany matahotra sigara fa tena ny ahy io sigara io tanana roa ny ahy misy sigara satria amizay matahotra kokoa le matoto matahotra faty matahotra tena matahotra zany ahy taloha. Fa niditra tao amin'ny zohany Adolama aiza le trano misy matoto reny amin'izao hidiranay halleloia aiza le trano misy matoto reny amin'izao fotoana zao mba tsy izy rehefa misy areny trano misy manakendakely ndao kendaitsika amin'ny anarany zao tsy matahotra reny tsika zao halleloia halleloia. Olona kely se taloha vao misy problème dia miantso problème allô ka misy olona nangeza ahy le olana amin'io fa dia olona osy olona tena kery say olona tena tsisy ninona dia miantso tadida mpanompon'Andriamanitra tamin'izany ka mbany za isaky metrika miantso foana allô tena iona amin'le olona tena olona tsy dia mampatahotra iona amin'le olona madida tsoforanonay aloha mametra tanana anay aloha eto mba afaka aloha zohany Adolama ry havana malala tsaroro zany ankehitriny efa mba zao zavatra mitranga ora larado ahoana eto mba afaka fa hiatrikady petraky raha larado mitely manao hoe andatsika hivavaka korazy ianao tsy maninony zany io lehibe ny Andriamanitra ao aza matahotra aza mierikerika foana halleloia zany ny aminao zao satria tsy ao amin'ny zohany Adolama tsony efa anaty za ry havana malala za lehilahy maherin'i Jehova za lehilahy maherin'i Jehova ary raha misy manontany ahy diplôma faiza afa ao amin'ny zohany Adolama afa ao amin'ny zohany Adolama. Io ny fianarana nivoako io ny fianarana nivoanay mivady zao fandarana hitanao zao nivoaka avy tao amin'ny zohany Adolama halleloia. Tsaroko na rehetrarehetra reo nareo rehetra ao anatin'ny groupe zay maharesy reo tsaroko daholo misy aminareo reo bokany trosa tao amin'ny zohany Adolama niditra taonareo ity fandaratsika ity zohany Adolama fandarana andramoka izao zohany Adolama ary nampitarika anareo teto ary dia enjehan'ny Saoly dia sady miafina ny Saoly manao asan'Andriamanitra miafina amin'ny devoly manao asan'Andriamanitra enjehan'izao rehetrarehetra zao fa manao asan'Andriamanitra. Teo nareo misy aminareo bokany trosa misy aminareo la sekingadra niditra teo misy aminareo tena nampahorin'ny aretina fa zavatra mahafinaritra anay dia zao ndretinareo reto mitodika aminareo groupe zay maharesy fa mpanao délivrance nge nareo zao pampahery olona nge nareo zao
efa mpitoroteny ianareo zao hoe ary na de zay aza paherezy mitoroteny ataonareo fa tsy hoe famezina fafapoanareo tsony fotsiny. Alleloia. Zao ry havana malala. Alleloia. Midira eo am'zoany atao lama rana bavy a. Ianao aza sodoka aza manano misy ny olona hiditra anatin'izy io ve inany atao ao? Misy zavatra atao ao. Misy formation arahanao. Misy fampianaranao. Misy fampaherezanao. Misy fanefenao. Fa raha manaiky ianao tsy maintsy isoratra eny amin'ny lehilahy mahery. Eny amin'ny anaran'ny lehilahy mahery ny Davida ny anaranao. Tsy maintsy voasoratra ao an-danitra ao ny anaranao. Lay lehilahy mahery ho tantarainao ny zavatra ataonao amin'izany fotoana. Ianona ary efa ino mitoroteny tena tonga de dray mitrobaka tonga de valonjato lahy. 800 vues. Alléluia. Rehefa ino mitoroteny tonga de mpanota tonga de mibebaka. Zany lehilahy mahery. Zany rano mitsodralona antsika rehetrarehetra. Mba ho tonga aminao ane ry havana zany hoe ndray miady fotsiny to de valonjato lahy ndray babonao, ndray matinao. Zany hoe sambatra tsy mety miala eny an-tananao mandrapavizy amin'ny tananao manisy foana manisy foana. Io miaramila Davida io sabatra io tsy mety miala na misakafo izy de amin'ny tanana ankavia efa miraikitra eto amin'ny tanana eto ny sabatra. Tena tantara tena misy zany a. Io sabatra io tena miraikitra tena ohatry tena efa misy efa miraikitra tena satria efa zatra eo foana. De tsy miala itsony, tsy miala itsony, tsy miala itsony. Misakafo izy amin'ny tanan'ila, manao zavatra izy amin'ny tanan'ila fa ty efa misy sabatra tsy miala. Ny tenin'Andriamanitra efa tsy miala eo aminao etsony fa mandripaka ianao na matory na mifo na latsinainy na talata larobiraka misy zoma sabotsy lahady mandripaka foana. Ary zany ny ataontsika eto amin'ity fandarana ty. Tsy misy andro ray tsy androm-pahatsika ny fahavalo eto. Tsy misy andro ray tsy ambabotsika ho an'ny olona ho an'i Jesosy eto. Ry havana malala. Nomboka androany ataovy anatinao zany. Za Jesosy a, za Jesosy a, za mba te hiditra. Aza menatra miditra ao zoeny adolama. Be de be ny olona menatra. Hiditra ao zoeny adolama. Fenao aza menatra. Fenao mivoaka avao. Ny olona no menatra mijery anao. Ny olona no menatra mifanena aminao. Fa ianao tsy maintsy avoaka an'Andriamanitra. Ny formation anao tsy any anaty université. Fa ny formation aombiaza tsika de miainga avao anatin'ny zoeny adolama. Ombanao any Andriamanitra. Ho tanteraka aminao ane zany hoe androsiny arabe Davida satria Jehovah nombazy. Ho tanteraka aminao ane zany hoe Davida nampahery anazy Jehovah naiza naiza tany nalehany. Lehilahy mahery, vehivavy mahery, zany ny efaranao na de niainga tany amin'ny vehivavy trotraka, lehilahy tena hoe narefo, lehilahy tena boka mitrosa, malahelo am-po, mahantra, zany niainganao raha maharitra ianao Andriamanitra mokanao. Amin'ny fomba manetriketrika nivoanao iady amin'ny fahavalo ary isaky ny mivoaka ianao de fandresena amin'ny tokana anao. Samy mandresy samy mahery lehilahy vehivavy Jehovah mahery samy tahin'Andriamanitra mandraisa zay raisinao amin'ny zoany adolamba. Raiso ny fampianarana, raiso ny fananarana, raiso ny fanefena. Fa reny rehetrarehetra reny de natao anao formation avec Zoom. Alléluia. Natao anao reny no manin'Andriamanitra anao tsy tonga fotsiny eo amin'ny zoany adolama ianao fa tonga ao ianao mba avoaka ho mpandresy. Tsy io ny fiainanao. Randroany anao vao miaraka aminay eto androany. Tsy io ny fiainanao. Tsy voasoratra hantra ianao. Tsy voasoratra alahelo am-panahy ianao. Tsy voasoratra ho mpitrosa mandrakizay ny fiainanao. Fa midira anatin'ny zoany adolama tatao hivoaka avao tsika lehilahy sy vehivavy mahery ny Jehovah andripandripaka ny fahavalo. Voninahitra n'Andriamanitra leliany hivavaka tsika amin'izao fotoana zao matoka efa voarainao zany afatra zany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana zao mba tonga anao voalohany indrindra raha mbola tsy tafiditra ianao ao anatin'ny zoany adolama midira ianao ao. Aza miteny za ve zay za zao ho anao mihitsy Andriamanitra. Ho anao mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra. Ketraka mampaherezana. Ambandry atao ambody. Mietry atao misandatra. Ho anao ny zoany adolama. Miandry anao Jesosy ao amin'ny tranon'omby io. Miandry anao Jesosy ao anatin'ny zoany adolama io. Te hiforme anao ho fanomezam-boninahitra amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra. Maneke. Meteza. Ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Meteza. Ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Meteza.
iasan'Andriamanitra ny fiainanao. Tianao Jesosy, tianao Jesosy. Androany misy lalana misokatra eo anoloanao. Androany tsisy akifidy eto androany. Raha teo Andriamanitra rehefa mandefa aka olona ravana dia tsy fitana nomeny fa arato. Ary matetika ny voasambotra anatin'io arato io dia ratsy avokoa. Fa Andriamanitra androany te hiforme anao ratsy ho lasa tsara, malengy ho lasa mahery. Tsy mahay baiboly, tsy mahay mamaky tenin'Andriamanitra, fa ho mpitoroteny. Miandry anao zoeny Adolama, miandry anao zoeny Adolama. Andao isika, andao isika, andao isika, anaiky fotsiny fa ilain'Andriamanitra ianao. Misy tafika ho atsangan'Andriamanitra eto androany. Tsy maka jeneraly mpitaritafika Andriamanitra, fa mila mahantra sy mpitrosa sy malahelo am-po, fa malaikiditra anatin'ny zoeny Adolama. Fa hivoaka ho ianao. Misy mission ngeza be, mission ngeza be omen'Andriamanitra anao. Amin'izany fotoana izany dia nitoly agaga ny olona. Hoendry totafika mahery be no nivoaka avy fa ka tsy reny le olona mahantra sy boka nitrosa sy malahelo am-po, ka tsy reny le olona ratsy, ka tsy reny le mpanota matevikoditsy to lasa mba mitoroteny reto izy. Fa ho hitany avy eo ny toroteny avoakanao, ho hitany avy eo ny herin'Andriamanitra ao anatinao, ho hitany avy eo ny fahavalo potipotika rehefa ianao no mandalo. Fa indray mivoaka ianao 700 300 indray aliparipakao, ary antan'ny olona taizana naizanao an'izany. Dia aza misalasala miteny fa nivoaka avy tao amin'ny zoeny Adolama ianao, ary mitarika anao koa nivoaka avy tao amin'ny zoeny Adolama. Le zo mandray ny olona rehetra, na mainty ianao na fotsy, na manam-pahaizana ianao na tapim-pahaizana na tsy mahay mamaky teny, niza ianao, na saranga, na firazanana, avaizana avaiza, alaiza ianao tonga amin'ny zoeny Adolama. Mety aminao aho, tsy manavakavaka anao aho, tsy mialon-javy Jesosy ry havana malala, fa mila olona vonona, vonona ve ianao. Misokatra ho anao ny tanan'Andriamanitra, misokatra ho anao ny zoeny Adolama. Amin'izany fotoana izany dia hiaika an-dranomaso ianao hiteny hoe misaotra Jesosy, misaotra fa miraisinao tato aho. Ho fotoana ianao kifikify tonga teo ho pampahery olona, ianao marary lazolazona aretiny io ho mpametra tanana mpanasitrana amin'ny marary, ianao mpiteny ratsy, ianao sasatry ny ampahereziny olona io, ampahery ianao amin'ny alana mitoroteninao, ampiova fony olona. Dia ho renesina manera ny tany ny feonao, ampahery olona, rotsirotsy ny olona. Misy olona efa saika mony tena ny ambadimbadika any, fa maheno ny toroteninao dia verina kafiany fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Misy olona boka ny trosy mahantra fadiran'ovana, fa ho lasa mpany efoefo rehefa torinao ny fanjakan'Andriamanitra manankarepasoava. Tovy anatinao zany hetaheta izany. Rehefa ampiasain'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao dia teneny hoe Tompo, mbola tiako hisoratra eo amin'ny soramandry ny anarako fa lehilahy maherinao a Jesosy ahy. Raha ao anatin'ny fotoana ianao mbola kivy reraka dia izao no ataovy ao an-tsainao. Reo olona rehetrarehetra lehilahy maherin'i Davida reo dia olona mbola pira lavitra no ianao taloha. Fa nanaiky izy, nanaiky ampiasain'Andriamanitra izy. Hivavaka sisa amintsika amin'izao fotoana izao. Samy itsika miteny takany anabavy Emile Ovely, miteny manao hoe irao sy ampiasa mandrakariva Andriamanitra. Milanao Jesosy, milanao ny filazantsara, anangana tafika mahery Andriamanitra tenao anisan'izany. Misaotra Tompo, misaotra anao zay Jesosy, misaotra fa raha matsiaro ny aingana ity koa zay tao ny zoeny Adolama, dia takany tsy mampino anay Andriamanitra fa ho ampiasainao zay aty ary. Misaotra Tompo. Misy promotion vaovao amin'izao fotoana izao, promotion vaovao hiditra anatin'ny zoeny Adolama. Ampiasao Tompo, raha nampiasainao
reo mpanompon'Andriamanitra teny aloha niforme anay tahaka an'izao tompo a dia mba ho ampiasaina koa ty fandaran'andramoka izao ity hozoeny ato lama amoaka miaramila mahery dia miaramila amin'ny Jehovah tafika mahery tsy mihemotra amin'ny ady saotra raha eo mehoery hatrany zay ampitomboy nisany olombonjeny fa izao fandaran'izao dia tsy mifidy nizaniza maniry mangetahitana Andriamanitra dia vonina izao fandarana izao vonina izay mivady ampiasainao eto andray niza na mahantra na manan-karena na malahery na ny faly na niza tompo a fa rehefa vonina ny androso misy sokatra ny ato lama sokatra ny zoy any ato lama misaotra no ny amin'ny zoy izay nomenao Andriamanitra misaotra no ny amin'ny zoy izay nomenao tompo misaotra no ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao ndreto izay mbola vonina anao tahaka anao Jesosy teny manao hoe tsy rehetra nomenao ahy raha eo dia tsy mba misy olona avoko mihitsy misaotra Jesosy any vonahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay midevoly sy Satana tsy afaka nakana nizaniza fa tsy maintsy tonga amin'ny tanjona dia ho tonga lehilahy maherin'Andriamanitra vehivavy maherin'Andriamanitra misaotra Jesosy any dia voly sy Satana fatotra amin'irao tsy afaka naingotra na dia litera ray azy tamin'izay teny nitoriana rehetra ho voninahitra anaranao misaotra Jesosy any halleluia amen sika rehetra iarahira nytiry ty amarantsika amin'ny fotoana androany manao hoe iza moa ty za mba ho zaraiko aminao kely a ny tantaram-pianako anatin'ity ray ity a dia tsika rehetra iara ame voninahitra an'Andriamanitra halleluia iza moa ty za izay nihitra tao anatin'ny zoeny atao lama amen fa iza moa za halleluia tondrony fanondronao ka lavony ankoka ny fokony akeloka raha ny amiko aloha any amiko olon-dratsy ty za olon-dratsiray zaho efa novelominao efa no fihininao amen Jesosy mitsampy eo atratranao aho fanefa tefa tsisy vidiny tamin'ny olona fanatao tsy misy aho ohatra tsy misy nefa notakarinao efa maty fanayao halleluia ndrisy fatolanainao vambola novelominao matsanganao zanakao tsika rehetra iarahiro hoe Jesosy o Jesosy iza moa ty za iza moa ty zao no ty avinao sy navontanao ny foko no fenoinao ny fanay masinao ty polonenanao Jesosy iza moa ty zao no ty avinao sy navontanao ny foko no fenoinao ny fanay masinao tao amin'ny zoeny atao lama polonenanao amen tompoa za tahoany reny tsara hitanao reny a fa re tsy fantatrao amen tompoa olonama roetantany fa de vintsy any io zoeny atao lama nay rehefa namanala zany fiainanany tranonay izy tamin'izany fotoana zany ary tany misotranao fambanisanyao misaotra ny amin'ny zoeny atao lama sininao ny foko feno fiadananao santariko ny fitsaharanao fanefa tevao nefa natao tsy misy ao nefa notakarinao ondrona votanao efa maty fanayao ndrisy fatolamainao fambola novelominao matsanganao zanakao olona tamin'izany sary zany Jesosy iza moa ty zao no ty avinao sy navontanao ny foko no feno
foko no fenoinao ny fanay masinao ty polonenanao ny foko no fenoinao ny fanay masinao ty polonenanao ny foko no fenoinao ny fanay masinao ty polonenanao. Alleluia, riavanao malala amaraparantsika amin'ny fotoana satria efa lasa ny fotoanantsika misy hina anankiray mba tiako atolotra antsika rehetrarehetra ty ahatsiarovantsika tsirairay avy ty androany ty hoe tena Andriamanitra rehefa manova ry havana rehefa Andriamanitra no anova olona de za te teny aminao hoe tena miova ny olona ary andeha ataotsika zany izy zany androany hoe takiny ao anavy fiovan'ny olona fiainan'ny olona rehefa nanantona an' Jesosy de tiany anaovako velomantsika tsirairay avy anaovanay velomantsika tsirairay avy mbola hiatrika amin'ny batisa fity moa zay rehefa avy eo de za matahotra ny rehefa mba andefa sary ihany zay rehefa riva ny andro de samy mitondram-bavaka avy tanin'ny batisa fity fa mpamaranana de atolotra atsika ity iray ity ho voninahitr'Andriamanitra ndao ary de samy hitahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Alleluia. Luana, tanana, tukta, lupara, Jesuso, namuntenana, caravas, marancha, tata, tukantanska, tamna Jesuso, namuntenana. Matita noi per la supermarket sociale. Essa turquia, uau! Eta papanatina na. Eta one patrone sumera talu. Alleluia. Uniam Jesus tawal saya. Alleluia. Jesus, no mountain alone.
rehefa hiteraka amizay aleluia sotra jesosy a momba hiteraka Avy l'église raha misevaky izy anao raha misefa kizy avy nefa l'église maro anaka misy ame fotoanasika raha fitsoalina ndray a afamaka femenana http //facebook.com apahananelojapeokirao napitso amiray samita inandemanitra sosananazanatianao jesosy tianao jesosy amonjena